nao tsika hivavaka hisaotran' jesosy. Jesosy eo misaotra izay ny amin'ny famantraponao izay iainana tsy tapaka. Misaotra izay ny amin'n'ity andro androany ity, tompo malala, izay efa voatendrinao hatramin'ny fony hatramin'izay mihitsy. Ary rehefa nanendry an'izany fotoana izany ianao dia na iza anakana dia tsy voasakana izany, satria rehefa ianao no miasa dia tsy misy masakana. Dia mbola no hiasa ianao androany Jesosy. Amin'ny tsirairay avy izay tonga eto androany mangetaheta anao, maniry ianao no moky azy. Ny feo rehetra tsy avy aminao dia ampangininy izany Jesosy, tsy anakery. Fanembatsembanana avy amin'ilay ratsy dia tsy ahomby izany ary tonoana aminaranao Jesosy, tsy hovanona izany. Ianao nitazona ny fandrenesany tsirairay avy, ianao ny feno fotoana ray manontolo, ary ianao ny asa araka ny teninao. Andefa ny teninao ianao dia anasitrany izany, andefa ny teninao ianao dia ampiaiky ny olona ny fahotana izany, andefa ny teninao ianao Jesosy dia atonga ny olona hanana fiainana, ary fiainana be dia be izany. Andefa ny teninao ianao Jesosy anadio ny boky izany, ananganana maty izany, anome fiainana be dia be. Misaotra Jesosy fa mahatoky ianao, lehibe ianao, mandrakizay ny famintraponao. Ary te amin'ny voninahitra anao hatrany izay Jesosy, satria miendrika an'izany ianao ary anao rery izany Jesosy. Alleloia. Amen. Tsara no midery an'i Jesosy. Misy fifaliana be any an-danitra ary miara-midera amin'ireo zanak'Andriamanitra ny anjely rehefa mandeha ny fiderana. Zavatra tiana zarena aminao hoe aza atao fahazarana na midera, fa ataovy tena avy any am-ponao no midera an'i Jesosy. Ataovy tena avy any am-ponao ny fiderana an'i Jesosy. Ary fiderana io dia miainga amin'ny veo am-po fa tsy zavatra marevaka ety ivelany. Marina fa tsara ny manana-peo tsara, tsara ny manana sonao tsara, tsara ny manana zava-maneno tena tonga lafatra dernier cri. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fo mahay midera. Ny tena zava-dehibe dia ilay fo mahay mankasitraka miaiky ny fahalebiazan'i Jesosy Kristy. Halleloia. Fantaro fa i Paoly sy Silasy raha tany an-tranomaizina tsy nisy sonao tany, tsy nisy micro tany, tsy nisy choriste tany, tsy nisy instrument de musique tany, fa izy mirahalahy tao am-ponja. Fa rehefa tao am-ponja izy, Jesosy koa niaraka taminy tao, ary ny fanahy masina niaraka taminy tao. Ary ny voalaza hoe rehefa tamin'ny alina be dia nanao fiderana izy roalahy. Izy mirahalahy fotsiny, izy mirahalahy fotsiny nanao fiderana. Fa lazaiko anao fa rehefa nanao fiderana izy roalahy fotsiny, niororo io tany io, niororo io tany io. Ary rehefa niororo io tany io ny vony fonja, tapaka zany ny varavarana ny fonja, vony fonja. Noho ninona? Noho ilay fiderana an'Andriamanitra. Noho ninona? Noho izy roalahy nanana fahatahorana an'Andriamanitra, noho izy roalahy nanana fitiavana an' Jesosy marina, ary noho izy teo amin'ny fanatrehany Jesosy, tsy nitady zavatra manaitaitra ety ivelany, fa fiderana tamin'ny fo madio, tao amin'ny fanatrehany fanamasina, dia nanokatra ny tranomaizina. Halleloia. Mila miverina amin'ny filazantsara, tena izy tsika. Mila miverina tsika amin'ny asan'ny apôstôly, ny fiainan'ny apôstôly. Inona ny fiainan'ny apôstôly? Jesosy ny ivony, Jesosy Kristy no ivony, Jesosy Kristy no ivony. Io no nitiriny Paoly nandehandeha eraky Eoropa, eraky Azia, na tonga ny olona nalala fa fahasoavana namonjena. Ary io no nampidirana azy tao am-ponja. Fa tsy nanakana ny filazantsara zany, tsy nanakana ny fitiavany an'Andriamanitra zany. Ary rehefa nidery izy dia tena niororo ny tany. Misy fiatraikany ilay fiderana. Salan'ny atsika amin'izao fotoana, fiderana manaka-danitra, fiderana rodorodo-piderana, fiderana mijoalajoala, fiderana mipoka be, fa tsisy fonja misokatra, tsisy fonja vaky, tsisy tany mitesaka, tsisy tany miororo. Satria nahoana?
tsy Jesosy ny ivony, tsy Jesosy ny centre, fa star olombelona, ranona sy ny mpandihany. Lasa misy artista vedety evangelika. Tsy nahita artista na vedety evangelika tsika tato anatin'ny baiboly na ray ary. Halleloja! Fa mpanompo avokoa ny tao, ary olona ny aina tamin'ny fanetretena ny tao. Tsara ny manan-talenta, tsara ny manam-peo, tsara ny manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fitendrena tsinjisa. Fa raha vao tsisy an' Jesosy zany, raha vao tsy eo ny fanamasina, raha vao tsisy tahotra an'Andriamanitra zany, dia efa malipaliana sofina fotsiny, fa tsy mamaky fonja. Halleloja! Tsy manokatra ny figadrana, tsy mampiororo ny tany, fa manatrika fotoam-piderana, manatrika gala evangelika, mandovola, dia mihaino hira, mihaino fiderana, fa ny fahotana tsy afaka, fahazaran-dratsy tsy afaka, ny tahotra an'Andriamanitra tsy mipetraka, fa lasa fialam-boly. Tsy niala voly zany Jesosy teto tany, tsy niala voly zany ry Paoly sy ry Silasy teto tany, fa ny asa nitory an' Jesosy reo. Ny hira fiderana tsy atao fialam-boly, ny gala evangelika tsy atao fialam-boly, ny fitoriana kirana filazantsara tsy atao fialam-boly, fa lasa tao zary fialam-boly le izy am'izao. Misy an'ny tena mpitory filazantsara ankira zay masina, matahotra an'Andriamanitra ary miaina ny fanetretena isaoranan'i Jesosy, fa misy zay. Fa ny akamarony dia vedetisme. Ny akamarony dia te ho lohany, te ho fantatra, te ho hita, mila manetry tena raha ho am' Jesosy. Mila manetry tena raha ho am' Jesosy. Mitondra fanafahana ny tenin'Andriamanitra, mitondra fanafahana ny fiderana. Ary Paoly sy Silasy dia nderan'ny tompo, vaky ny fonja, ny ororo ny tany, afaka amin'ny voafonja. Sahala amin'izay koa ianao raha tena fiderana ao am' Jesosy, mitondra fanasitranana zany ho an'izay marary. Raha tena fiderana marina ao am' Jesosy, mampitomany olona zany, eken'ny olona ny fahotany. Raha tena fiankohofana sy fiderana marina an' Jesosy Kristy, mahatonga ny olona zany ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ka hanetry tena ambany dia ambany. Fanazavana ny hoe vaky ny fonja, ny ororo ny tany, ny sokatra ny fonja dia zao: mitondra fanafahana ny fiankohofana eo am' Jesosy, mitondra fiainana ny fiankohofana eo am' Jesosy, manala zay mangeja sy zay mamatotra ny fiankohofana eo am' Jesosy. Eo am' Jesosy fa tsy eo am' pastera, eo am' Jesosy fa tsy eo am' bisopy, na eo am' lehilahin'Andriamanitra, na eo am' mpanompo vavin'Andriamanitra, na mpaminany vavin'Andriamanitra. Tsia fiankohofana eo am' Jesosy irery ihany. Halleloja! Ampy zay ny fiankohofana amin'olombelona, ampy zay ny fiankohofana amin'olombelona. Lazaiko anao, vita fa ianao zay tonga eto androany, sokafan'ny tompo ny masonao, fa Jesosy ihany ny ankofana, Jesosy ihany ny andoliana. Halleloja! Maizina ve ny fiainanao? Ao anaty fatotra ve ianao? Ao anaty geza ve ianao? Ao anatin'ny tsisy azo anoharana, tsisy azo atao ve ianao? Efa nahazo amin'ny Paoly sy Silasy zany, fa rehefa nitao amin'ny fanatrehan' Jesosy izy, ny ororo ny tany, vaky ny fonja, nahazo fanafahana izy. Ho anao ihany koa, manatona an' Jesosy raha te ho afaka ianao, manatona an' Jesosy raha tapidalaka le ianao, raha tsisy hevitra tsony ny fiainanao, raha be da be ny ady, be da be ny olana, be da be ny zavatra rehetra sarobahana, tsy haiko, tsy fantatro ny fomba hamahan' Jesosy azy, fa ny teneniko fosiny hoe manatona an' Jesosy ianao. Ary aoka fiainam-piderana ny fiainanao, aoka fiainana tena hifantoka am' Jesosy ny fiainanao, atsapanao ny fanafahana ao aminy. Alleloja! Ray zay. Faharoa dia zao, nisy fotoana ihany koa ny zanak'Israely dia nandeha hiditra avy any amin'ny tany Egypta, mandalo amin'ny on'ny Jordana, andeha ho any amin'ny tany Kanana. Alohan'ny hidirana tany Kanana, misy ny antsoina hoe Jeriko. Tao Jeriko nisy ny atao hoe mandan Jeriko. Ary io mandan Jeriko io dia avo dia avo. Io mandan Jeriko io dia tsy nafahana ny hidirana tao Jeriko. Alohan'ny hidirana ho any amin'ny tany Kanana, tena azo ny tany, dia nila namaky ny mandan Jeriko.
Inona natao amakina mandanjery koa? Ny hodidinina fitonany mandanjery koa. Ary rehefa name baiko ry Mosesy sy Arona hoe tsofy amin'izay ny anjomara, dia rehefa nitsofina ny anjomara, nirodana ny mandanjery koa. Halleloja. Rehefa nitsofina ny anjomara dia nirodana ny mandanjery koa. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Rehefa nitory teny mifatoka amin'i Jesosy Kristy, le anjomara fanairana hoe mifoazy ianao izay matory, mitsangana maty hampazavanao Kristy. Rehefa le tory teny mifatoka amin'i Jesosy, mampiomana anao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, dia mirodana ny mandanjery koa. Mirodana ny tsy finoana, mirodana ny fitiavam-bola, mirodana ny fitiavan-tena, mirodana ny fahazaran-dratsy, mirodana izay rehetrarehetra fatotra, mirodana ny tsy finoana mba hitanao an' Jesosy. Halleloja. Ka ho aminao zao raha mbola misy mandanjery koa androany, ho tsy tsofintsika mafy ty anjomary ty. Halleloja. Ary tsy avoaka etsika raha tsy mirodana izay mandanjery koa zay. Halleloja. Mino zany ve anao? Iza mbola misy mandanjery koa be eo aminy ao? Sa tsisy tsony? Raha tsisy tsony dia tsy tsofintsika io zany fa janontsika koa. Eny misy ao fa mba mienatra ianao dia tsy tehiteny, tsy maninona, tsy maninona. Fa ny rahan' Jesosy zay a, ny rahan' Jesosy zay anambaran'ny fitiavan'i Jesosy aminao. Ny rahan' Jesosy zay a hitondra ny teny fiainana ao aminao. Ny rahan' Jesosy zay ny fitiavan'ny Kristy ny manery anay. Ny fitiavan'ny Kristy ny manery anay. Satria fantatray hoe loza anay raha tsy mitory ny filazantsara zay. Loza anay raha tsy mitory ny filazantsara zay. Ataonay izay nahazo fahasoavana ahoana, ataonay izay nahazo fanafahana ahoana, ataonay izay nahazo fiainana be dia be ahoana, nitahiry an'izany fotsiny. Tsy afaka nitahiry an'izany fotsiny zay. Fa le nanavotra anay, le nanafaka anay, le nanome fiainana be dia be ho anay, le manomana trano tsara indrindra ho anay any an-danitrany, dia tianay zaraina aminao ihany koa. Halleloja. Tianay omena anao ihany koa maimaim-poana. Fa tsisy fidirana. Araka le resaka foana mandeha hoe tsisy fidirana, tsisy rakitra, tsisy fahafolo-karena. Fa maimaim-poana dia tiana omena anao zany filazantsara zany. Tsy hay vidiana, tsy hay vidiana. Dia zay no manery anay. Halleloja. Averiko ihany, nitory an' Jesosy ny ambara. Tsy anangana tokom-pivavahana tompoko, tsy anangana sekta, fa anangana fiangonana. Dia ianao ny fiangonan'i Jesosy. Fiangonana ianao alatsinainy ka hatramin'ny alatsinainy. Tsisy fiangonana hidiranao tsony zany, fa ianao nefa fiangonana. Halleloja. Marina sa diso? Iza ny tsy dakoro amin'izany? Ary iza ny dakoro amin'izany? Dia misy sady dakoro ny tsy dakoro zany, tsy fantatra hoe ahoana. Halleloja. Tsy anangana tokom-pivavahana, tsy anangana fikambanana, fa anangana olona vonona ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Anangana olona tsirairay avy, afaka amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, afaka amin'ny fotaka mandrevo fahotana ho amin'ny fahazavana, afaka amin'ny maizina ho amin'ny mazava, afaka amin'ny fatotra satana ho amin'ny fahafahana anao sitrapon'Andriamanitra, afaka amin'ny ozina ho amin'ny fitahian'Andriamanitra. Ary olona manana fanantenana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Moi j'aime Jésus. Halleloja. Tsara Jesosy. Dia anangana olona vonona, olona miandry ny fiverenan'i Jesosy, fa tsy olona miraiki-pity amin'ny tany. Halleloja. Anangana olona tian'i Jesosy, anangana olona mandresy fahotana, anangana olona manitsaka maingoka sy ny menarana, anangana olona miaina amin'ny fahamasinana eto an-tany, ary manana an' Jesosy ao anaty, ary miandry eo avy Jesosy akazy. Halleloja. Zay nge ny antony ty filazantsara toriana aminao ty e. Zay tsy mitory aminao paradisy eto tany, fa miaraka amin'i Jesosy adiny miaraka amin'i Jesosy, fitsapana miaraka amin'i Jesosy, fanenjehana ny miaraka amin'i Jesosy. Lazaiko anao dia zao zany. Fa zay miteny aminao hoe tena tapirozy be miaraka amin'i Jesosy, tsisy problème mihitsy miaraka amin'i Jesosy, laingy zany, laingy zany. Fatary fa Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpianany teny amin'ny moron-drano, teny amin'ny sambo, andeha hita ny ranomasina. Dia rehefa nandeha Jesosy sy ny mpianany tao anaty sambo kely,
Jesosy sy ny mpianany ao anaty sambo kely andeha hita rano dia hita ery ampita. Fa rehefa nandeha ireo dia nisafotofoto ny ranomasina, natopatopa ny otsa ny sambo kely, nefa Jesosy tao. Tsy midika akory zany ka eo zany Jesosy dia tsy hisy ny ady, tsy hisy ny olana, tsy hisy ny problema. Lainga raha zay ny fitoriana lazaintsika. Jesosy misy dia laza hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ary koa voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe zay te hiaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy hoenjehana. Ary koa ny voasoratra hoe mifalia amin'ny fanantenana, mareta amin'ny fivavahana, miareta amin'ny fahoriana. Ka tsy hampanantenanao zavatra ohatran'izay fa zao misy fiadanana ao anaty rehefa manana an' Jesosy. Misy fiadanana ao anaty rehefa manana an' Jesosy. Misy fitsaharana ao anaty rehefa manana an' Jesosy. Misy fitoniana ao anaty rehefa manana an' Jesosy, ary manoatra noho ny mpandresy rehefa manana an' Jesosy. Haleloia. Tsy ahita mihitsy ianao hoe mandresy raha tsisy ny ady. Marina sady iso. Mpandresy teoria fotsiny zany raha tsisy ny ady. Lalàn'ny fiainana eto an-tany mihitsy rehefa hiakatra ambonimbony kokoa, tsy maintsy misy ny fitsapam-pahaizana. Tsy zay? Tsy maintsy misy ny fitsapam-pahaizana. Tsy maintsy ahitana hoe miakatra klasy ve? Ohatr'izay koa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mba ahitana fa mandresy ianao, ahitana fa miakatra ho amin'ny fahatsarana ao amin'i Jesosy ianao, ary maneho ny vonany aminao Jesosy, dia tsy maintsy asiana ny fisedrana. Aleloia. Ary arakaraky ny isiany fisedrana no hanomezan'i Jesosy Kristy ny fandresena. Ahoana hoe? Aleloia. Arakaraky ny isiany fisedrana no hanehoan'i Jesosy ny fandresena. Arakaraky ny isiany ady no hanehoan'i Jesosy fa mampandresy anao izy. Ary arakaraky ny isiany izay zavatra rehetrarehetra izay no halalanao tsara an' Jesosy. Aleloia. Arakaraky ny isiany izay lasa me malala an' Jesosy ianao, lasa fantatrao Jesosy hoe ay ve izy manasitrana ny marary. Raha tsisy marary mihitsy tsy hita hoe manasitra an' Jesosy. Raha tsy nisy boky andiovina, tsy hita hoe manadio ny boky Jesosy. Raha tsisy jamba nahiratra, tsy hita hoe nanasitrana ny mahiratra Jesosy. Raha tsisy maty natsakany, tsy hita hoe manangana ny maty Jesosy. Natao hisy ny fahajambana, natao hisy ny abokana, natao hisy ny fahafatesana, natao hisy zany rehetrarehetra zany mba hanehoana fa Jesosy mandresy ny rehetrarehetra ireny. Haleloia. Mba hanehoana fa Jesosy mandresy rehetrarehetra ireny. Zany hoe zay zavatra rehetrarehetra lalovanao amin'ny fiainanao, ka raha tena mino an' Jesosy ianao, raha matoky azy marina ianao, raha izy ny tena iankinanao sy andronao, dia ny tanany tsy afoy ianao. Izy no ampandresy ianao, ary izy ny anao fa lehibe sy mahery izy. Amen. Dia Jesosy no ampahafantarina anao. Jesosy no ampahafantarina anao. Andro faharoa zany tia, satria tamin'ny premier mai teo ny anankiray teto ihany, dia androany indray tsika zany 3 mai mbola eo ny tenin'Andriamanitra tsika, no fampiorenana antsika tsirairay avy, fampianarana antsika tsirairay avy tia tenin'Andriamanitra tia. Hoy Jesosy hoe ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Nandefa ny teniny izy dia nahasitra anazy zany. Ny tenin'ny tompo dia fanilony tongotra sy fanazavana ny lalana. Dia samy handray an'ity tenin'Andriamanitra ity koa tsika ary ho tafatoetra tsara ao aminy. Ndao resika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:2. Jaona 1:2 andininy Jaona 1:2 andininy 20. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no anoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina.
iza ny mpandainga afa tsy ilay mandahan Jesosy tsy ho Kristy, izy no antikristy, dia izay mandaa ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandaa ny zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray ianareo. Ary izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy anareo araka ny nampianarany anareo. Ary ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba ananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Amen. Zavatra tiana tenena amintsika izany amin'izao fotoana, raha nahino tsara ilay tenin'Andriamanitra teo tsika, dia mipetraka foana ilay teny hoe tomoera, tomoera, tomoera. Tsotra ny teny, tomoera ao amin'i Jesosy ianao, tomoera ao amin'ilay tenin'Andriamanitra, tsy misy kilemy ianao. Maninona manafatrafatra an'izany ny tompo? Maninona manafanafatra an'izany ny apôstôly Jaona? Satria be da be ny te hanozongozona analanao amin'io teny tsy misy kilemy io. Be da be ny manozongozona te amily anao amin'ny filazantsara tsisy kilemy, ka mamorona fombafomba sy fomba fiainana sy filanjara tsara santoka. Noho izany raisiko izany 9:20 hoe ankehitriny anaka, tomoera ao aminy ary mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Ankehitriny anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviana. Zao no lazaiko antsika, ho avy Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra, ho avy Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Ary zao fotoana zao 2019, mai 2019 zao dia lazaiko anao fa efa akaiky dia hiveriny Jesosy. Izany no mahatonga anay mikikiky, mitsoka ny anjomara, manambara aminao mihitsy hoe ty tany ty 70 taona ianao na 80 taona raha tahiny mateza eto, fa ao aorianany ty atao tany ty, zay vao isany mandrakizay. Ka io mandrakizay io na ho mandrakizay fiadanana fitsaharana miaraka amin'i Jesosy, na io fijaliana sy fahoriana mandrakizay. Ho avy Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra, iza ny vonona hiaraka ampiakatra ho ampiakaran'i Jesosy, iza ny efa vonona. Halleloja. Fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, tsy anganongano zany, tsy resadresaka fotsiny zany, fa tena ho avy Jesosy. Andriamanitra tsy mandainga izany, Andriamanitra tsy mamitaka izany, fa zay teny lazainy dia tanterahana. Raha ny teny izy ao amin'ny Jaona 2:20 hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa akio, ao an-trano raiky misy toerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha aho ka hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa vita ny fitoerana namboariko anareo dia ho avy ray aka anareo, ka any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Nyresaka tamin'ny mpianatra Jesosy, Jaona 2:20. Ho avy Jesosy mbola hiverina, izy lasa an'iny mbola hiverina, ary manamboatra fitoerana izy, fitoeran-tsambatra ho an'ny tsirairay. Tsy izay rehetrarehetra maty akory dia makany amin'i Jesosy, lazaiko tsara zay. Tsy izay rehetrarehetra maty akory dia makany amin'i Jesosy, fa lasa automatika fotsiny ty vavy ty rehefa mamangy sanatria misy fahoriana, dia tonga dia lazaina fa lasa ny an-danitra iny olona iny, tonga dia lazaina fa efa vita ny fiazakazahany, efa natateraka ny fiazakazahany izy, ary dia satrohana satroboninahitra izy, ary dia miditra amin'ny fitsaharana izy. Nefa ilay olona talohany nahafatesana mamitoaka.
nefa le olona tao alohan'ny hafatesany olona tao anatin'ny fijangajangana, lefa olona tao anaty fahafatesany talohan'ny hafatesany olona niaina tao anatin'ny fahotana, fa niditra am-piangonana ihany, fa mambyransampana ihany, fa olana vita didy ihany. Lazaiko anao fa tsy mampikambana amina fiangonana anao nidiranao ny fahatsakany lanitra, lazaiko anao fa tsy anaty sampana anao nidiranao ny fahatsakany lanitra, lazaiko anao fa tsy resaka fandoavana didy nidiranao ny fahatsakany lanitra. Tsy fitaka raha vo zay ny etrerentsika. Mino an'Andriamanitra ary mino akio, zay ny lazainy. Zany hoe zay mino no hiditra ny fahatsakany lanitra, no hiditra ny fahatsakany lanitra. Ary ny dikany finoana dia mitarika anao amin'ny fibebahana, fialanao amin'ny ratsy, fifanekenao ny rahan'i Jesosy anadio, anamarina, anamasina anao, ary fiainanao ny fatahorana an'Andriamanitra mandra-piveriny Jesosy. Fa tsy automatika ny fidirana ny fahatsakany lanitra, fa mila ny fibebahana vokatry ny finoanao an' Jesosy Kristy. Rehefa nakarina ho any an-danitra Jesosy, dia hoy ny anjely hoe relahy Galiliana, nahoana nareo variana mijery an'io lanitra io? Fa iny Jesosy iny izay nakarina ho any an-danitra dia mbola hiverina indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra. Dia ny zava-misy rehetrarehetra amin'izao vaninandro iainantsika izao, ny famantarana ny lazain'i Jesosy ao Matio 4:20, ny Luka 2:20, dia efa metanteraka ny aretina tsy azo tranona, ny loza voajanahary, ny ady, ny gera zany, ary indrindrandrindra ny firongatra ny mpaminany santoka, ny mpampianatra santoka zay tady amily ny ondry tsy ho ao amin'i Jesosy fa ho anazy. Efa be dia be ny porofo, efa be dia be ny famantarana, efa tanteraka faminaniana anaparan'i Jesosy, efa tanteraka fa efa akaiky ny fiverenany. Ka raha zay ianao tsy taredretra amin'ny zavatra ny tantsony fa tena io manam-po amam-panahy hoe efa ho avy Jesosy akanahy, efa ho avy Jesosy akanahy. Tsy fantatrao io na firy na firy, tsy fantatrao io na roviana na roviana, fa raha tonga io fotoana iny hoe vonona ve ianao, ho tafiakatra ve ianao. Amin'izany andro zany hoy Jesosy dia hisy roa eo am-pandriana, ny ray ho raisiny, ny ray ho avela. Amin'izany andro zany dia hisy roa any an-tsaha, ny ray ho raisiny, ny ray ho avela. Amin'izany andro zany dia hisy roa mitoto vary, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Eritrereto zany hoe ny ray ho raisina, ny ray ho avela foana, ny ray ho raisina, ny ray ho avela foana. Dikan'izay ny atsasany zany tavela, ny atsasany miakatra. Raha eto zany tsika eto amin'ny la promenade eto dia ny atsasany miakatra, ny atsasany taraiky. Aza mba isan'le atsasany taraiky eny ianao. Alleluia, alleluia. Tompo malala ny azy. Ny irariko raha maneno ny trompetra amin'izao ora sy fotoana izao dia vidy ty la promenade ty. Alleluia, vidy la promenade, tsy hitatsony. Gaga ny olona mavary amin'ny boro fa lasa iza daholo le mivory tato, fa nisy inona tato tsy hita ry zareo, satria nanjavona niara-niakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra, satria Jesosy malala ny azy. Ary zay zavatra ho avy zay tsy ho ela. Tsy ataontsika kinanga ny fampiomanana, ny fiomanana fiverenan'i Jesosy, fa hiverina tokoa izy. Ary anisany ny olona hiara-iakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia voalaza hoe zay olona mitoetra ao aminy, zay olona mitoetra ao aminy. Dia zay le voasoratra hoe ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba ananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra ho amin'ny fiavianysika. Dia vakiko koa ihany amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra, Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fafito ambin'ny folo, Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fafito ambin'ny folo. Ary rehefa afaka izany
dia isika izay velona ka inona toeny ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka. Isika izay velona ka mbola mitoetra ao amin'i Jesosy, mitoetra ao aminy mba hananana fahasahina eo anatrehany, tsy homenatritsika raha iseho izy. Zany hoe misy zany ny tsy hitoetra, ka rehefa tsy mitoetra ianao dia tsy ara-iakatra aminy. Rehefa tsy hitoetra ianao dia tsy ara-iakatra aminy. Dia eo amin'io mitoetra io tena tiantsika resahana hoe ohatrany ahoana moa zany mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ohatrany ahoana zany hoe mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy. Zay dia mandalo ihany eto. Tsy tianay nareo hifikitra aminay, fa le fikiranay ny atorinay anareo mba hifikiranareo aminy koa. Halleloja. Ny mitoetra ao amin'i Jesosy, raha mbola mitoetra no hiara-iakatra aminy eny amin'ny raolanitra. Tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahina rehefa ho avy izy, ka tsy homenatritsika raha iseho izy. Mampalahelo fa amin'izao fotoana be da be ny mihodina amin'i Jesosy, be da be ny miala amin'i Jesosy, be da be ny milaza Jesosy, 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 fa Jesosy tsy mahalala azy. Ahoana ny lalàna fa mitoetra ao amin'i Jesosy ianao? Ahoana ny lalàna fa mitoetra ao amin'i Jesosy? Ny fiaraha-mivavaka anankiray, ny fiangonana anankiray. Zay no ianarantsika, zay no atorin'i Jesosy azy ianao androany. Ny lalàna fa mitoetra ao amin'i Jesosy, ny fiaraha-mivavaka anankiray, mitoetra ao amin'i Jesosy ny olona anankiray. Teny voalohany indrindra, misy fibebahanao. Fibebahana, tsy afaka hiala amin'izay mihitsy ianao. Misy olona tsy mahazaka an'izany hoe mibebaha zany, mibebaha zany. Zany foana ve nitorianareo? Zany foana ve nilazainareo ho efa mibebaka daholo reo? Ampidinina mihitsy ianao eny am-pilipitra eny raha elaela ny fitorianao ka fibebahana foana. Fa tsy miala amin'ny fibebahana io. Vakio tsara ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nitory teny Petera tamin'ny latsahan'ny fanamasina. Fa rehefa nitory teny Petera tamin'ny latsahan'ny fanamasina, dia ny afatra nataon'ny Petera rehefa vita ny fitoriana, nanontany ny olona inona ny tokony ataonay, dia hoy izy Petera, mibebaha ianareo, mibebaha ianareo mba hamonona ny fahotanareo, ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa hialoha lalana an' Jesosy Jaona nampanao batisa, dia ny afatra nylazain'ny Jaona nampanao batisa, hoy izy hoe zao ny feon'ny miaso any anefitra, zao ny feon'ny kikika mafy any anefitra, amboara ny lalan'i Jehovah. Dia rehefa niasy Jaona nanao ny ministerany, nitory tenin'Andriamanitra tany amin'ny Jordana, tany anefitra, dia zao nylazain'ny Jaona hoe mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Nandray ny ministeran' Jesosy, nandeha nitory Jesosy, dia Jesosy ny teny hoe fa tonga ny fotoana mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Alleloja. Zany hoe anisany zavatra anankiray zay tena marika amantarana fa ao amin'ny toerana anankiray Jesosy dia misy an'izay fibebahana zay. Alleloja. Ao amin'ny fiangonanao ve tena misy fibebahana marina? Misy vomendrika ny fibebahana ve ao? Toizantsika le vomendrika ny fibebahana rehefa avy eo. Fa ny fibebahana mihitsy dia zao fialan'ny olona amin'ny fahotana, tsy fiverenany amin'izany intsony. Rehefa tonga Jesosy niditra tao an-tranon'ny Zakaiosy, niarany sakafo taminy tao, dia hoy izy Zakaiosy hoe, Tompoko, indro ny atsasany fananako omeko malahelo, ary raha misy azoko tsirariny dia onerako avy efa treny. Vokatry ny fibebahana zany, niala tamin'ny fanambakana, niala tamin'ny alatra,
fa tsy normal tsy possible hoe olona mivavaka mandray an Jesosy nefa mbola anaty kolikoly. Tsy normal tsy possible hoe olona ao anaty fiangonana, ao anaty fiaraha-mivavaka, ao anaty fikambanana anankiray ka hoe mivavaka mideran Jesosy, mankalaza an Jesosy dia mbola ao anaty taratasy osika, ao anaty langy, ao anaty fraudy, ao anaty lolopo, ao anaty tsy fitiavana, ao anaty fankalana, ao anaty fialonana, ao anaty fijangajangana. Tsy possible zany. Fa ny olona anankiray rehefa miona amin' Jesosy tapaka ny fatotra. Lazaiko anao zany, tsisy fatotra tsy ho tapaka Jesosy zany e. Inona fatotra mahazo anao androany? Ndao anatona amin' Jesosy marina tsika fa tapaka io. Ny Egyptianina zay hitanao androany tsy hitanao tsony rapitso. Halleloja. Tapaka io. Rehefa niona tamin' Jesosy le vehivavy janga, teo Jesosy hoe za tsy manameloko anao tsony, amin'izao sisy zao aza manota intsony. Misy fiainam-pahamasinana, misy fiovana ao. Fa lasa fivoriana fotsiny, hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe halako ny fivoriana masina ary aroam-paratsiana. Raha mola ny toetra ratsinao ihany, ny toetra ratsinao ao anaty fiangonana, aleo tsy miangona, aleo tsy mivavaka. Raha mbola fahotana ihany, fahotana teo foana ihany, mbola verimberina nefa miditra am-piangonana manao asan'Andriamanitra sisa, mipetraha mihitsy aloha dia mandiny tena hoe ao ve Jesosy sa tsy ao. Fa ny atao hoe fiangonana dia fikambanan'ny olona masina, fa tsy fikambanan'ny olona mireharesy mieboebo sy te olohany, tsy fikambanan'ny olona mpanao asa soa. Fa ny atao hoe fiangonana dia olona masina. Dika fiangonana dia hoe eklésia. Ny atao hoe eklésia dia nivoaka ny fiangonana zany dia nivoaka ny fahotana, nivoaka ny fombafomba n'izao tontolo izao, nivoaka ny fiainana n'izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao ihany izy fa tsy manaraka ny fanao izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao ihany izy fa niova fitondratena, niova fo. Ka raha ao anaty fivavahana anankiray tsisy ny fibebahana, mampatahotra. Halleluja. Fiangonana fito ny tao azy. Fa tao anatin'ireo fiangonan'ireo mola nisy zavatra foana tenenina taminy hoe manatenkely aminao niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Manatenkely aminao avelanao Jezabela itory ny teny. Manatenkely aminao satria zao. Zany hoe misy zavatra ahitsy foana ao. Alleluja. Ary ny fitiavana ny taonana ny olona ao amin'ny fibebahana. Fa tsy hoe mitory fibebahana dia lazain'olona tena ianao kosa tsisy fitiavana. Ianao kosa dia fibebahana foana. Ianao kosa dia tsisy fitiavana an'ireo olona ireo. Fitiavana ane ny ilazana hoe mibebaha ianao Ianao ve dia milaza fa tsisy fitiavana Jesosy? Ianao ve dia milaza fa tsisy fitiavana ary Jaona mpanao batisa? Ianao ve dia milaza fa tsisy fitiavana ary Petera? Fa noho ny fitiavana, ny fanahy mihitsy tsy overina tonga azy teny hoe mibebaha ianao. Ianao anaty fijangajangana, ianao anaty lolopo, ianao anaty alatra, ianao anaty langy, ianao anaty fitiavam-bola, ianao anaty rendrarendra n'izao tontolo izao, raha tsy mibebaka ianao dia tsy azo ny famonjena. Halleloja. Mitoetra amin'izay hoe fiainam-pibebahana zay. Isan'andro dia mandiny tena foana. Inona ny mbola tsy mety? Inona ny mbola ahitsy? Manaiky ny ahitsy, manaiky ny amboarina, manaiky ny tefena, manaiky amboarina ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Zavatra anankiray ihany koa dia zao. Ny ahafantarana fa ao amin'ny toerana anankiray Jesosy, amina fiangonana anankiray, amina olona anankiray, amina fiaraha-mivavaka anankiray dia zao. Tsy tia vola ary tsy resa-bola foana, vola foana ny resahanao, ary tsy zavatry ny tany ny resahanao. Tsy tia vola, tsy tia tena, tsy mitady ny azy. Zay ny zavatra anankiray mila fantaranao koa hoe manahoana ane ty fivavahana ty, manahoana ane ty toerana anankiray ty. Manasanao maki kely ny Lioka 12. Lioka 12. Andininy fa 13. Lioka 12, andininy fa 13. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy eo
Jesosy hoe mpampianatra teneno rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy Jesosy taminy, raha lehilahy iza no nanendry aho ompo tsara na mpizara eo aminareo? Averiko teneno rahalahiko mba hizara lova amiko. Hoy izy, raha lehilahy iza no nanendry aho ompo tsara na mpizara eo aminareo? Dia nitoizany, ary hoy izy tamin'ny olona, mitandremaka miarovatena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo, fa ny an'ny olona tsy miaky ny abetsahany zavatra ananany. Tia Jesosy lazaina dia zao, tsy resaka fizarana lova. Raha tonga teto tany Jesosy tsy aro anao amin'ny resaka ady tany na fizarana lova. Aoka tonga dia tsorony zay. Mety tonga teo amin'ny Jesosy teo mihitsy zany dia entina ny dossier. Entina ny dossier, satria ty dossier ty ho entina any amin'ny tribonaly, fa aloha mba entina kely atao amin'ny Jesosy aloha, fa misy ady taninay, misy ady lovako amin'ny pralahako. Dia anatonan'i Jesosy mba andamina kely an'ity fiadiana lovanay ity. Inona nambaran'i Jesosy? Napetraky Jesosy marimarina tamin'ny toerany. Tandremo, za nge raha tonga eto tany tsy resaka andamina resaka fizarana lova ny atongavako eto. Tsy zany ny atongavako eto, fa tandremo. Ndray andro naheno tamin'ny radio, ataonareo zay tena misy problème rehetrarehetra, tongava fa misy fotoana spesiala amin'ny alahady ary mandritry ny herinandro. Hoeto daholo ny dossier a problème manao rehetrarehetra, fa hoentintsika ho entina ambavaka izany. Marina fa miteny tompo hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra misafatratra sy mavesatra entana. Fa Jesosy tsy zany nivon'ny filazantsara. Tsy natsona hizara lova hoy izy Jesosy. Ao anatin'izay nge misy fitiavan-tena, ao anatin'izay nge misy fitiavam-bola, ao anatin'izay nge misy tena hoe tena ny any. Fa tsy zay ny natongavan'i Jesosy. Alleloia. Ny filazantsara marina dia tsy ao amin'ny fitiavam-bola, tsy ao amin'ny fitiavan-karena. Ka raha ny filazantsara toriana aminao sy ny fiangonana misy ianao resaka fitiavam-bola, resaka fangoronam-bola, resaka hoe mitady vola ho an'ny zao lava, tsy mijery mahatra, tsy mijery kamboty, tsy mitondra tena. Ary indrindrandrindra hoe raha te ho tahina ianao dia manomeza vola bebe kokoa. Fa arakaraka ny anomezanao bebe kokoa no hitahinanao. Fa be da be nanome bebe kokoa, fa arakaraka nanomezany bebe kokoa ritra ny teo aminy. Tsisy, satria voafitaka izy. Satria voafitaka izy. Ny fony tsy nasaina natolotra ho an'i Jesosy, ny fahotana tsy nasaina ny elany, ny fibebahana tsy nitoriana taminy, fa hoe manamana ny ty dia vangivangiako matetika, dia atsoko matetika, dia asaiko ety foana, amin'izay manome. Ty fivavahany ty nge tsy foronina mba hazoana vola lazaiko anao zany. Be da be manorona tokom-pivavahana amin'izao fotoana ahazoana vola, satria mandeha le izy. Lasa business. Isaky mihetsika kely dia vola, mihetsika kely dia vola. Jesosy ve nahita Jesosy ve nao nitoro-tenin'Andriamanitra dia nitaky vola tamin'olona? Nahita Jesosy ve nao nanao voka-dehibe dia naka vola? Nahita Jesosy ve nao nanao tsangatanana, izany hanome 3 millions, izany hanome 2 millions, izany hanome 5 millions? Anao vaninona? Hividanana akanjo amin'ny pastera, hividanana fiara amin'ny pastera, anaovana trano sy ny sisa. Ary raha tsy manome dia lasipatra, tsy hoentina ambavaka tsony, tsy vangina tsony, tsy omena anjara toerana ao fiangonana tsony. Ary rehefa tsy manome dia ianao tsy manome mihitsy, io mihitsy ny mamparary anao io. Ianao tsy manome io mihitsy, io mihitsy ny mampisy problème anareo io. Ianao tsy manome io mihitsy, io mihitsy ny mahatonga ny sakana, io mihitsy ny mahatonga vadinao tsy miverina. Fa manomeza kely nge vola, vitanao fa verina vadinao rapitso. Loza. Omena vola mba azo fitahina, ny fitahina tsy fidiana vola.
tsy nahiditsika tao Jesosy nanao délivrance ka teny aloha hoe ohatrinona volany aminao. Na ry Petera sy Jona ry Jakoba ka nanao délivrance, nanamangolona, nanao asa ka niteny hoe ohatrinona aloha ny vola, na niteny hoe zao ny vola ilainay amanginay anareo. Tsy raha nandeha namonjy fitoriana zay nakatia majanga tsy niteny taminareo mihitsy hoe omeo vola. Ary rehefa tonga teto dia hoe misy valopy mandehandeha any ampidiro any le zavatra. Ary raha teo vanginy ianareo dia tia marika ilaina raha andeha mangy anareo zay. Nomena maimaim-poana zay dia mizara maimaim-poana. Fantandreo mihitsy fitahan'olona ny amin'izany. Be da be amin'izao fotoana ny ambody mitafy volon'ondry fotsy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mpangalatra sy jolahy izy. Niaka any aminao ihany, niaka ny volanao ihany, niaka ny fanananao ihany, zay ny mamaky azy. Dia hoe izy mitory fiadanana, mitory fitahiana, maminany tsara anao. Rehefa tsaratsara volanao dia tsara ny faminaniana tao aminao. Rehefa tsaratsara no omenao dia efa tsara foana ny lazaina fitahiana foana ianao. Ianao tsy tenena mihitsy hoe mibeba. Ianao tsy tenena mihitsy hoe miala amin'ny fahotana. Ianao tsy tenena mihitsy hoe miala amin'ny tokantranomasonao io, io concubinazenao io. Fa hoe any tsara ny tompo hoe izy manome volako. Ampangininy vola. Tsy resaka ara-bola sahala amin'izany. Aoka ny sainareo tsy amin'ny fitiavam-bola, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'izay ananany. Tsy nitondra na inona na inontsika teto tany ary hita fa tsy atondry ny inona raha hiala eto. Raha manana ny hotafiantsika sy manana ny sotroana dia ahoana? Aoka ianona ny amin'izany. Aleloia. Tsy miteny mihitsy akory tsy ilaina ny manome. Tsy teny mihitsy akory tsy ilaina ny manohana asan'Andriamanitra. F'izao tsy hanerena olona io tompoko. Ary tsy andrahonana olona, tsy androzonana olona rehefa tsy manome izy. Fa io ny voalaza hoe izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra, izay manome amin'ny fo. Voasoratra hoe izay mampianarina aoka anome zavatsoa izay mampianatra. Marina zay, tsy mandany zany mihitsy. Fa arakaraky ny fahafahana sy ny tiavany tsirairay avy anomena, fa tsy anozonana na andatsana olona izany zavatra izany. Fa tena loza ny zavatra misy amin'izao fotoana. Fidiana vola ny filazantsara. Amindra fona Jesosy, iasany Jesosy. Fa za miteny aminao raha resa-bola foana, ary angoronam-bola amin'ny zavatra tsy ho amin'ny mahatra, tsy ho amin'ny kambotsy, fa zavatra irehareany sy rendrarendrany izay mpanompon'Andriamanitra fotsiny. Dia miteny aminao hoe karakarao ny vady aman-janakao. Jereo ny kambotsy sy mahatra, fa zay ny ankasitran'Andriamanitra. Raha tsisy fibebanao amin'ny toerana misy ianao, raha resaka vola foana ny teny aminao fa nahafy zany, mitsoa malaky tao. Aleloia. Tsisy engagement anao kory tao. Sa anao nanao engagement? Tsy pastera mataonao teo amin'ny azo fijaliana. Raha sitranary ianao tao noho ny famindrapon'Andriamanitra fa tsy noho izy. Tsisy dette morale zany mihitsy. Raha nahazo ny famonjena ianao tamin'ny alalako za tsy haka vola aminao ary tsy teny hoe za nge ny tena rôle, tsinitsinina ihany fa mantosira. Raha tsisy fibebahana, raha tsisy raha resaka fitiavam-bola foana. Tsy ahoana voalaza, fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Ny vola ny fototry ny ratsy rehetra. Noho zany tsy hany ny zavatra anankiray. Aleloia. Fantatrao ny marina manafaka anao tsy andevo. Aza matikena maso zany ianao, aza menatr'olona zany ianao, fa raha hitanao fa efa tsy ao Jesosy amin'ny toeran'io, rehefa hitanao fa vola foana miodikodinao ary tena hoe fanambakana fotsiny, ndana mandeha mitsoka tongotra katoka, ndana dia mijanona ao an-trano dia mivavaha ianao sy Jesosy rery. Ianao sy Jesosy rery, maheno anao izy, mandre anao izy. Rehefa ianao ny tempolo ny fanamasina, rehefa ianao ny manjaka, rehefa izy ny manjaka ao anatinao, dia mandre anao izy. Fa tsy voatery hoe any amina trano fivavahana vao ianao anao Jesosy. Ianao mihitsy ny trano fivavahana, ianao mihitsy ny trano fanahy, ianao mihitsy ny tempolo ny fanamasina. Halleloia. Ny anankiray ahafantaranay ihany koa fa ao Jesosy amin'ny toerana anankiray dia zao. Misy fanetretena ao. Misy fanetretena ao. Ny atao hoe fanetretena dia zao.
mihevitra ny hafa ho ambony noho ny tena. Ny atao hoe fanetretena dia zao, manompo ny hafa fa tsy mitady hotompoana. Ohatr'izay ve ny eo aminao? Ohatr'izay ve ny eo amin'ny toerana misy ianao? Fa raha ny mpitoro filazantsara ao aminao, tsy haiko izay anarany, ny maka toeran'ny mpanjaka, dia efa tsy izy koa izay fa ndana mitsoaka. Mandosira, mandosira, mandosira. Fa hamono anao zany. Halleloja. Zao ny voasoratra. Vakio kely ao amin'ny Lioka, manina hono izy iny? Mamo iny? Sava nitokany rehefa mainao an' Jesosy izy. Tsy hainao fa misy olona mamitoka fa mahay ny tenin'Andriamanitra, sava nitoka kosa izy. Rehefa tena mahery ny tenin'Andriamanitra, mahery no nitoka io. Misava nitoka. Halleloja. Aiza le tiako zaraina aminao teo? Matio. Matio toko 20. Matio toko 20, 1:20. Matio toko 20, 1:20. Aroa izy taminy, inona no irinao? Dia roa vehivavy, mandidia mba hipetrahany reto zanak'Roalahy reto ny anankiray ao ankavananao ary anankiray ao amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Inona nangatahany zany? Mba azo toeranao amin'i Jesosy le rahalahy anankiroa izay zanany, ray amin'ny ankavanana, ray amin'ny ankavia. Dia ao noho Jesosy, manomesa vola dia efa ataoko izay, ataovy bebe ny rakitra dia ataoko izay, aloha fa 40 karena dia ataoko izay. Tsia, hozy Jesosy, tsy fantatrao izay angatahanao, tsy fantatrao izay angatahanao. Ndraindray koa tsika tsy fantatsika izay angatahantsika. Ny atsika foana, ny atsika foana, ny atsika foana. Eny e, mahatonga miresaka amin'i Jesosy mba misy manavesatra e, fa tsy zany. Fa misy fotoana anankiray rehefa tena tonga ao amin'i Jesosy ianao tsy maharesaka momba anao tsony ianao. Fa lasa miresaka momba ny olona, ianona tahio, ianona mamitrafo aminy, ianona jereo ny momba azy, ianona kasio ny fony mba hibebaka. Lasa tsy ianao tsony ny satra ny vavaka ao. Afaka atao ve zany? Ijova ozy izy, dia niverina ny areny, ary nananjanaka vavy tsara tarehibe, mihoatra noho ny teo aloha, rehefa nivavaka ho an'izy. Vavaka ho an'ny sakaizany. Zany hoe rehefa nivavaka ho an'ny hafa izy, aza ny tenanao foana eritreretiny e, aza dinenao foana e, aza mamietreritra ny mombanao foana e. Fafantary fa ny mombanao efa regleny Jesosy na tsy mangataka ary ianao. Halleloja. Ny aty zany tsy friariany zany, fa amin'ny fanetretena ny ilazana zany. Fa rehefa manao sujet de prière rehefa jerena ohatra tsy zatsony ny tena angatahako, tsy ny momba natsony. Ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'izany amin'ny fanetretena ny iresahana zany. Fa inona fotsiny olona anankiray vavaka dia hita hoe ohatra ny izy Jesosy aminy. Fa raha mbola ny anazy foana, mbola tsy fantatrao ny valeuran'i Jesosy. Fa rehefa fantatrao ny valeuran'i Jesosy, ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza be resaka be da be ianao rehefa mivavaka, aza dia mandao sasy teny be da be ianao rehefa mivavaka, aza manao angola teny be da be ianao rehefa mivavaka, fa sao dia verinao fa ny alava mivavaka ao ny amaliko anao. Fa na tsy mbola mangataka ary ianao dia efa fantatro izay tokony anao. Halleloja. Inona ny problème? Tsisy olana ke zany, mbola tsy mangataka akory dia efa fantatro izay tokony anahy. Ka inona zany ny vavaka ataoko? Aleoko midera sisako, aleoko mankalaza sisa, aleoko manao déclaration d'amour amin'i Jesosy sisa. Oh, je t'aime Jésus, tiako ianao Jesosy, mamiko ianao Jesosy. Nafinaritra lahy mihitsy vavaka le rahalahy teo hoe tena ohatran'ny metiko zany ianao Jesosy. Dia ozy hoe zay. Halleloja. Tian'i Jesosy fotsiny. Za mananjanaka, rehefa mananjanaka izay mivady tsy mila mangataka akory ireo zazy ireo. Tonga dia efa fantatra hoe tia ny mety amin'ny anina, tia mety amin'ny anina, zao indray ny anina, zao indray ny anina.
rehefa akaiky ny fidiram-pianatra dia efa fantatra hoe tiany anianina tiany anianina tiany anianina. Rehefa jerijerena hoe mety efa mitombo ny taona efa mety zay tonona azy ny akanjo dia efa fantatra hoe jerevana akanjo jerevana sisa zao satria zanakay io izy. Ary rehefa zanakay izy fantatra izay tokony ho anazy na tsy mola mangataka akory azy izy. Halleloia. Dia aveo izy moa mangataka dia omena ihany zay tiany rehefa afaka atao ka mety. Fa ampianariny tompo salamizany sika hoe ianao zay ray aman-dreny eto fa mahafantatra zay tokony ho any zanakao. Tsy mila dia mangataka firy koa no zanakao. Ianao raha mamie mihoatra lavitra noho ny angatahany zanakao. Amen. Ianao raha mikarakara azy lavitra mihoatra noho nyzay eritreretiny zanakao. Ohatra zany io dadantsika io. Ohatra zany io Jesosy Kristy io. Ka atsaro amin'izay ny lista be da be mankany amin'i Jesosy hoe ty Jesosy ty Jesosy ty Jesosy roa vity fotsiny reny. Tonga dia zay tianao Jesosy. Fantatrao zay mahasoa. Fantatro fa ty ahy ianao. Fantatro fa tsy andahy ianao. Fantatro fa hainao zavatra rehetra ary ianao manao zavatra rehetra amin'ny fotoanany tsara avokoa zay rehetra ataonao. Fa matoky ianao zato isan-jato gideo amin'izay tianao fotsiny. Nisy fotoana anankiray teo amin'ny fiainako zay tena hoe tao anatin'ny ady tao anatin'ny fitsapana. Ary rehefa manao sujet de prière dia niafoana. Dia niafoana. Mandoalika dia niafoana. Ny tena mamaky anahy zany dia za fa tsy Jesosy ny tena mamaky anahy dia niamahana an'ilay olako fa tsy tena Jesosy loatra. Ianao koa ngamba mety moa loatra zany na efa tsy oatra zany tsony na mety tsy oatra zany ianao taloha. Rehefa anatina ny tompo dia ho anahy ihany ho anahy ihany. Fa combat be tamin'i Jesosy tamin'izay. Tena combat be mihitsy. Nangatahana tsy azo mihitsy e. Tsy ome mihitsy e. No foana ozy. Efa mody manao endro be. Tsy nahazo e. Efa mody tena masina tsara. Efa tena hoe tsy mody mampalahelo amin'i Jesosy. Tsy ome mihitsy. Dia ozy mahatsy azy hoe ataovy zay tianao Jesosy. Fa matoky ny fitantananao misorany amin'ny valim-bavaka ataonao. Misorany amin'ny fandaharanao. Misorany amin'ny fandaminanao. Fa manomboka izao ty androany ty tsy hidongy angatangataka zavatra be da be aminao tsony tsy tezitra tamin'i Jesosy tsy nidongy tamin'i Jesosy fa ozy hoe tena aleo ajanoko ny aranofoko aleo zay hitaraboka fotsiny dia zay tiany Jesosy atao fa ianao malala zay mahasoa. Fa lazaiko anao fa nanomboka tamin'izay andro zay ka tamin'izao andro zao dia mihoatra lavitra noho ny everiko ny zavatra ataon'i Jesosy. Zaiko anao zany mihoatra lavitra noho zay everiko sy zay nangatahako tany voalohany tany. Raha nomeny anangamba le nangatahako tany voalohany tsy haiko zay nitoy any fiainana fa tsy nahasoa le izy matoa tsy nomeny tsy nahasoa azy le izy matoa tsy nomeny fa tena hoe zay hitondrany anahy fotsiny eo fa matoky azy jerevy no abolana fa raiky amin'ny telopolo le vehivavy tsara toetra le vehivavy mendrika mikarakara ny tokantranony zany mijery zay tokony ho any zanany zany malala zay tokony ho any zanany zany. Dia io dadanao io raha tena dadanao tokoa izy Jesosy Kristy no anarany malala zay ho asoanao io. Fa fenohy fiderana ohatran'ny Paul Silas tao amin'ny tranomaizana fotsiny fiainanao. Halleloia. Tsy nanao sujet de prière be i Paul Silas tao an-tranomaizina hoe migatra ato zay avoay zay Jesosy noho ny fitorinanao ihany engenina tonga anay gadry ty inona kosa ary ty ataonao ty Jesosy dia higadra salamizao tokoa ve zay jeriny tenany izy ray zay fa tsisy an'izany fankatahana ho afaka zany tao tsisy sujet de prière ho anazy zany tao fa nataony dia ahoana nankalaza an'Andriamanitra izy niterany Jesosy izy nitory nanambara ny fitiavana Jesosy izy nanao louange izy tsisy fankatahana zany fa tena hoe fiderana rehefa nidery izy ankasitrahany tompony fiderana tompony nanao ny ambiny lazaiko anao koa zany secret lazaiko anao tsy resaka fantaovam-bola be ny azonao fitahiana tsy resaka fahafolo-karena sy ny rakitra no azonao fitahiana fa resaka obéissance fankatoavana inona ny sitraponao dia zay sitraponao tompo atao sao lazaiko anao rehefa nombona tao Getsemane Jesosy dia Jesosy efa nanipy gan mihitsy hoe tsy vita tsony ty ry dada tsy vita tsony ty
fa raha zao tao esory amiko ty kapoky ty. Iny io kapoky io le izy andeha ombony amin'ny azo fijaliana ho faty teo. De tena nyteny mihitsy ke Jesosy hoe tsy vitako tsony ty zay mihitsy nataony. Fa endry Jesosy de hoy Jesosy hoe kanefa zao hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny anahy. Aoka ny sitraponao ny atao fa tsy ny anahy. De Andriamanitra naniraka anjely nanoana an Jesosy aveo. Ary rehefa naniraka anjely nanoana an Jesosy izy vita ny Jesosy hatramin'ny farany famonjena teo amin'ny azo fijaliana. Ary rehefa vita ny famonjena teo amin'ny azo fijaliana de reo nareo reo. Halleloja. Reto zaty nisokatra ny lanitra. Ary olona amina miliara no hiditra fasaka ny lanitra rehefa ho avy zay fotoana zay. Noho ninona? Noho ny obéissance nataon'i Jesosy. Noho ny fankatoavana nataon'i Jesosy. Noho ny fanekeny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia Andriamanitra nandrotsaka ny fitahiny. Zay fotsiny lazaiko anao. Fantaro inona ny sitrapon'Andriamanitra. Fantaro inona ny sitrapon'Andriamanitra. Fampafantariny anao zay. Rehefa nankatoa Jesosy, mafy tamin'le nankatoa, mafy tamin'le nankatoa, fa zay sitrapon'Andriamanitra. Maty izy, fa rehefa maty izy be da be ny olona mibebaka, be da be ny olona nanolo tena, be da be ny olona mbovonjy noho ny fankatoavany. Ampianarina ankatoa tenin'Andriamanitra venao, ampianarina ihaino tenin'Andriamanitra venao. Fa zay koa ny zavatra anankiray, tsy ho an'ny tenanao tsony. Hoy Jesosy, tsy fantatrao zay zavatra angatahanao. Tsy za mihitsy napaka hoe iza ny amin'ny akavanako, iza ny amin'ny akaviako. Enao raha te ho lehibe hoy Jesosy, aoka ianao ho mpanompony izy rehetra. Zay koa ny filazantsara. Zay koa ny filazantsara. Miteny aminao matoky an Jesosy fotsiny ianao. Enao aza matahotra olona zany. Enao aza matahotra oziny zany. Fa za milaza aminao fa raha tenao amin'ny Jesosy marina ianao, raha tena mitoetra marinao amin'ny Jesosy ianao, tsisy ozina mandaitra aminao zany. Halleloja. Tsisy ozina mandaitra aminao zany. Tsisy hoe olona mivoaka en extase zany de mandeha mamangy anao amin'ny alina de manindry anao, de lasa manofo rasy ianao, de lasa voageza ianao. Raha ao amin'ny Jesosy marina ianao, raha ao amin'ny Jesosy marina ianao, tsy mandaitra aminao zany fa lazaiko anao zany. Halleloja. Matory ianao fa mamy ny torimasonao Ny olona matahotra ao ivelany ao ny olona mangororo ny olona tsy mahita tory. Fa ianao rehefa ao amin'ny Jesosy mamy ny torimasonao, satria fantatrao hoe misy an'ilay mpiandry tsara ao, manome aina, manome fiainana, miaro anao. Halleloja. Ka ho ianao zay matahotahotra androany, ho anao zay manana androany, ianao zay tena hoe ao anatin'ny fangororona zao lazaiko anao, midira ao amin'ny Jesosy. Midira ao amin'ny Jesosy. Fa tsisy antony zany ozana lefalefa foana zany, tsy manan-kery zany. Lazaiko anao zany. So ianao raha onan'ny olona, ianao tsy tonga ty avavaka ty aminay tsony de misy mandrahona. Ianao tsy tonga avavaka ty aminay tsony manome vola de misy mandrahona. Ianao tsy tonga manome fahafolo-karena tsony de misy manozona anao. Zao ny lazaiko anao raha ao amin'ny Jesosy ianao aloha izy anozona. Azo mena aza manome fahafolo-karena. Aza miverina antsony raha resaka fitiavam-bola sy fitiavan-tena sy resaka frehariana sy sisy fivavahana. Fa andao ifankahitsika, fampiresaka sika fa ray volana afaka telo volana, tsisy ozona mahazo anao zany io. Halleloja. Satria mahery Jesosy io, tsy matoritory io. Fa tena miaro io, miambina ny zanany io. Halleloja. Zao lazainy, ianareo iray na de ratsy aza, maninona? Mahay manome zavatsoa ny zanakareo. Tsy mainka avany raha ianareo no hanome anareo ny fanamasina. De miteny izy hoe iza aminareo iray ny ankatahany zanany mofo, iza aminareo iray ny ankatahany hazan-drano, iza aminareo iray ny ankatahany zao de hanome azy zavatra amin'ny fanohatra. De izy hoe ianareo iray na de ratsy ara mahay manome zavatsoa. Tsy mainka avany raha ianareo no hanome ny fanamasina. Za koa milazanao amin'izany. Za koa milazanao amin'izany. Tsisy hampanahanao, tsisy atahoranao rehefa ao aminao Jesosy. Ary rehefa sitrapon'i Jesosy ny tianao atao. Halleloja. Zava-dehibe koa zay, afantaranao fa tena ao Jesosy rehefa tena hoe araka sitrapon'Andriamanitra, tsy centré aminao zany ny filazantsara. Tsy centré amin'ny pastera ny filazantsara. Tsy centré amina lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra ny filazantsara, fa centré amin'ny Jesosy fotsiny. Halleloja. Misy fotoana ve rangaha azafady amin'ny teny an'ity, ao anaty toriteny anankiray indray andro, tsy maheo ny Jesosy tsy maheo ny Jesosy fa fandokafana mpanompon'Andriamanitra fotsiny. 20 minitra ny toriteny, 30 minitra le toriteny. Tena tsisy Jesosy na anankiray fa fandokafana an'le olona. Mahay, navita zavatra, tena ntory be, tena nanao an'izao, tena nanao an'ry. Fa iza ny maty teo amin'ny azo fijaliana izy sa Jesosy?
iza ny maty teo amin'ny azy fizaliana? Jesosy. Halleloja. Ny ambiny rehetrarehetra midina ambany dia ambany, na manao fanomezam-pahasoavana manasitrana ary ianao, na manao mirakla ary ianao, na maminany ary ianao, mpanompo foana ianao. Halleloja. Fa tsy ianao no entina filanjana hiditra anatina fivoriam-bavaka, na ianao no arahana escorte dia mandeha tapirozy ianao miditra ao amin'ny trano fivavahana, fa ianao ngam-panjaka. Ianao mitady ny katikaty raha raitra faran'izay raitra dernier cri tondrananao mandeha makany am-piangonana, satria ianao hitory teny dia escortena na garde corps, tsisy fanetretena. Halleloja. Mbola ve tsika? Mbola tsara ve ianao? Ho fantatrao marina dia marina na afaka anao tsy mandevo. Ny zavatra anankiray alalàna fa ao amin'ny toerana anankiray Jesosy dia manetry tena ny olonao, manetry tena ny lehilahin'Andriamanitra ao, manetry tena ny vehivavin'Andriamanitra ao, manetry tena ny olona rehetrarehetra ao, fa tsy mirehare. Hoy Jesosy, zanak'olona tsy tonga mba hotompona, fa tonga mba hanompo. Dia jerevo, raha vao tsy mamafatrano ianao ao am-piangonana, tsy mahazo fitahiana. Raha vao tsy miantoka voninkazo ianao amin'ity fotoana anankiray ity dia tsy mahazo fitahiana amin'ity volana ity. Fa izany ve ny filazantsara e? Atao amin'ny fifaliana io fa tsy hanozonana olona sy hitenenana ratsy ohatr'izany. Manetry tena ambany dia ambany. Zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo. Aoka ao amin'ny sainareo koa izany. Filipianina 2:2, aoka ao amin'ny sainareo izao saina izao, izay tao amin'ny Jesosy koa, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra izy tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ninona. Ny fitoviana tamin'Andriamanitra, fa ny foanany tena tamin'ankany ny endriky ny mpanompo, ary nanam-pitoviana olona. Ny foanany tenany, izany hoe manetry tena izany. Toetran' Jesosy zany, toetran' Jesosy zany. Fa amin'izao fotoana izao lazaiko anao fa be da be ny mpanompon'Andriamanitra tsy manetry tena. Ary ataoko mihitsy hoe manandevo olona, manambaka olona, manararoatra olona. Mampalahelo, mampalahelo. Mitady zavatra mirentirety, mitady zavatra mijoalajoala, mitady zavatra miopapana. Fa manina ianao raha mandeha bisikileta? Misy tsy sa mandeha bisikileta tsony no pastera ve dia andeha bisikileta? Raha tômôbilina kely tsotsotra dia ohatran'ny menamenatra mitondra tômôbilina kely tsotsotra, fa pastera zao ohatran'ny tena tômôbilina raitra be daholo. Mandana mianatra jerevokely any amin'ny Europa, any amin'ny nord-ny Europa any, fa ny prime ministre mandeha miasa bisikileta no entiny. Prime ministre mandeha miasa bisikileta no entiny. Président Uruguay mandeha miasa Volkswagen kely no entiny mandeha miasa. Ampianariny ray tsika. Dia ianao mitory teny, ianao dia ho hita ohatran'ny tena vedety sy filohan'ny repoblika, fa tsy miaina anaty fanetretena. Dia ny volan'ny olona no alainao, dia ilay olona nefa tsy manana vary sy loka hoanina, fa hoe tsy maintsy manome. Ilay olona nefa tsy manana fikarakarana zana, fa hoe tsy maintsy manome. Tsy zany ny filazantsara, tsy zany ny filazantsara. Olona manetry tena ary olona manome. Izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra, ny mpiandro ondry dia natao hamahana ny ondry. Amen. Ahoana tsara hoe? Ny mpiandro ondry dia natao hamahana ny ondry. Fa amin'izao fotoana, ny mpiandro ondry dia fahanany ondry. Nga vitany hoe fahanany ondry fa tonga dia mihinana an'ilay ondry fotsiny tsotro izao. Tsy akerahera. Ambody mitafy volon'ondry fotsy, mitsoa. Raha mihinana anao fotsiny ilay mpiandro ondry fa tsy mamahana anao. Zay ny atao hoe berger, zay ny atao hoe pasteur. Ny atao hoe pasteur dia mamahana, fa tsy fahanana. Halleloja. Iasy Jesosy e. Iasy Jesosy eto Mahajanga eto. Be da be ny olona ho afaka eny ambavany Ambodia. Be da be ny olona tena hoe ho afaka eny an-tanany Jiolahy evangelika. Be da be ny Jiolahy evangelika fa lazaiko anao. Fa ndana lazao azy zao tory teneninao teto zao.
jesosy any ny rôla, jesosy any ny tompona, jesosy any ny mpanjaka, ny ambony rehetrarehetra mifanompo daholo. Halleloia. Ny ambony rehetrarehetra mifanompo daholo. Tsara ke jesosy io e, tsara jesosy io. Mahafinaritra be ny resaka fanaovanay tamin'ny fakomaly iny traoviny. Na tonga ny Jodasy ozy izy nanome kody rehefa hosamboriny Jesosy hoe zay horoako noho izy. Nanino Jesosy nanino Jodasy nanome kody ohatr'izay hoe zay horoako noho izy. Satria tsy fantatra Jesosy. Ahoana tsy nahafantarana Jesosy? Tsy nanandra tena. Tsy nanao costard cravatte hono Jesosy. Tsy nanao nœud papillon hono Jesosy. Tsy nanao kiraro velondrirana sy kiraro sy matsokoloha sy pataloha velondrirana hono Jesosy. Tsy fantatra Jesosy tao anatin'ny mpianatra satria mitovy daholo ry zareo. Eta iza ary le Jesosy amin'reto? Tsy fantatra mihitsy satria mitovy. Dikan'izay tsotra io Jesosy io, simple io Jesosy io. Tsy nideadehako io Jesosy io, tsy nirehare io Jesosy io, tsy nieboebo io Jesosy io, tsy nisehoseho tena no flo io na ambony io Jesosy io, fa lanetsy tena ambany dia ambany io. Dia sarotra nanavaka azy. Dia hozy Jodasy hoe zay horoako noho izy. Satria nitovy. Amin'izao fotoana vao miditra amina trano fivavahana anankiray tonga dia fantatra hoe ry bisopy. Vao miditra trano fivavahana anankiray dia fa iry révérend, iry lehilahin'Andriamanitra. Satria raha hoany tsisy fanetretena. Ty hiavaka, mirehare, mieboebo. Raha mare zany ianao, mpanompon'Andriamanitra, ary raha mbola zany ny fiainanao, mibeba, manetretena ambany dia ambany, maneke iaina ao anatin'ny fanetretena. Hitovy amin'ny rehetra. Halleloia. Ho fantatrao ny marina dia marina na afaka anao tsy mandevo. Zay koa ny fiarahan'ny vavaka. Ny fiarahan'ny vavaka dia ao anatin'ny fanetretena ny olona. Mihevitra ny hafa ambony noho ny tena. Zay ny filazantsara. Zany ny filazantsara. Lehibe Jesosy io fa lazaiko anao. Lehibe Jesosy io fa lazaiko anao. Amaranam-paranako azy dia zao. Ny afantarana fa ao amin'ny toerana anankiray Jesosy tandreny fa tsy hoe miracle. Fa be da be manao miracle fa tsy ao Jesosy. Teneniko anao zany. Be da be manao miracle fa tsy ao Jesosy. Ny afantarana fa ao amin'ny toerana anankiray tsy hoe afaka ny devoly dia ao Jesosy. Fa be da be no afaka devoly fa tsy ao Jesosy. Lazaiko anao zany. Ny afantarana fa ao amin'ny toerana anankiray Jesosy tsy hoe manao faminaniana aminao dia tanteraka. Fa be da be maminany fa tsy ao Jesosy. Ny afantarana fa ao amin'ny toerana anankiray Jesosy tsy hoe misy louange makotrokotroka be ao, dia misy groupe de louange, dia misy an'izao rehetrarehetra zao. Tsy hoe ratsy ny louange, tsy hoe ratsy ny groupe de louange. Ary tsy manana zavatra noerana an'izany fa tiako tenenina aminao tsy aza sodoka ny zavatra hita ito ivelany ianao. Fa veriko ihany le tenin' Jesosy rehefa niteny izy amin'izany andro zany ozy izy dia isy ho avy hiteny amiko hoe tompoko. Zay misy le lazainy, tompoko. Efa naminany tamin'ny anaranao zay. Efa namoaka demonia tamin'ny anaranao zay. Efa nafagagana tamin'ny anaranao zay. Averiko tsara. Tompoko efa nanao fagagana tamin'ny anaranao zay. Anaran' Jesosy zany. Efa namoaka demonia tamin'ny anaranao zay. Efa naminany tamin'ny anaranao zay. Kina moa zany ny problème. Tena 5 reto. Fa rehefa teo amin'i Jesosy amin'izay dia hoy Jesosy hoe tsy fantatra akory nareo. Tsy fantatra akory nareo. Ka zay lazaiko anao hoe tsy resaka hoe miteny Jesosy, tsy resaka hoe miracle, tsy resaka hoe délivrance, tsy resaka hoe faminaniana dia tena hoe ao Jesosy tandremo. Fa tsy voatery ao Jesosy. Tsy ratsy ny faminaniana, tsy ratsy ny miracle, tsy ratsy ny délivrance. Tena misy zany ary tena misy zany. Fa tsy zany ny amaritana hoe ao Jesosy. Satria le devoly fetsy nakatahaka koa izy. Azonao ve zany? Dia makatahaka foana ny ataon'io devoly io. Fa ny akatahako aminao androany amin'ny alalan'i Jesosy manana mamantatra ianao hoe iza no izy, iza no tsy izy. Fa amin'izao fotoana mifangaro ao daholo samy laza Jesosy daholo samy laza tian Jesosy daholo fa mifangaro ao daholo fa ianao ny afantatra hoe iza le tena Jesosy marina,
iza le fitaka fotsiny. Halleloia. Tsy resaka hoe mitomany be ao am-piangonana dia hoe tena ao Jesosy, tandremo. Tsy resaka hoe mikikika be ao am-piangonana dia ao Jesosy, tandremo. Misy olona anankiray izay niresaka tamiko dia ozy izy hoe tamin'izay fotoana ozy izy za moa katolika fa nisy fotoana nentina tany amin'ireny fiangonana evanjelika ireny. Dia rehefa nentina tao amin'ilay fiangonana evanjelika ahako dia jereko ny olona rehetrarehetra ao mitomany daholo. Dia mikikika dia mitomany daholo. Tsisy maharatsy ny tomany sy mikikika fa avy amin'ny fanamasina dia ankasitrahana. Fa misy koa ny makatahaka dia mitomany daholo izy dia mikikika. Dia za koa izy maneritretra za koa zany ozy izy mba te hitomany dia hikikika. Ahoana reny ataoko izy mba hitomaniko. Dia ny zavatra nataoko izy mba hitomaniko dia neritreritra n'le maty rehetrarehetra le avako reny dia nalahelo andro zareo izy dia mba nitomany koa atao anatin'le fotoana. Zany zavatra tantarainy tamiko. Dia za hoe io misy mitomany fa ny tompo malala hoe iza ny tena mitomany vokatry ny fitiavana Jesosy, vokatry ny fanenenany amin'ny lotana tao, vokatry ny fanosorany tompo azy sy mitomany mody mitomany. Halleloia. Velon Jesosy. Velon Jesosy. Eto izy androany. Eto izy androany. Manafaka anao izy androany. Mitondra anao amin'ny fahafahana, mitondra anao amin'ny fahalalahana izy androany. Halleloia. Ny ampianariko anao dia tena hoe hiankina 100 isan-jato amin'i Jesosy ianao. Aza miteny foana hoe aiza ary zany ny fiangonana lehanay e. Za miteny aminao tsy ratsy ny fiangonana fa nanorina ny fiangonana Jesosy nametraka izy fiaraha-mivavaka fizao le toriteny teneko anao tery reny nijerevy ao amin'i Jesosy ve izy sa tsy ao. Fa za miteny aminao alohan'ny andehananao anaty fiangonana iray, alohan'ny andehananao amina fikambanana iray, alohan'ny andehananao amina fotoam-bavaka anankiray, zao lazaiko anao ianao mihitsy aloha mifankazara rery amin'i Jesosy. Ianao mihitsy aloha mifankazara rery amin'i Jesosy. Ao an-trano ianao dia mivavaha rery ao. Halleloia. Ao an-trano ianao dia mamaky teny ao. Efa nomenanao ny teny, efa nomenanao ny baiboly, efa nomenanao ny fanamasina, zay le voalaza tao amin'ny jaonina teo hoe niositra ao aminareo no ampianatra anareo. Tsy mila ampianarin'olona tsony ianareo. Zany akory tsy midika hoe zay mpampianatra eo dia tsaikeanao daholo. Fa tiana tenenao hoe manana an'le ositra ianao. Dia le ositra avy amin'ny fanamasina no amataranao hoe ty olona mitory ty ve avy amin'ny Jesosy sa tsy? Ty boky vakiko ty ve avy amin'ny Jesosy sa ty? Zany hira enoko zany ve avy amin'ny Jesosy sa tsy? Fa za koa miteny aminao fa be da be ny hira evanjelika fa tsy avy amin'ny Jesosy. Raha esorinao fotsiny tonkira, esorinao tonkira fa samy atao mozika fotsiny, dia tsisy mahasamy hafy azy amin'le artista zao tontolo zao moa filazantsika azy. Tsisy mahasamy hafy azy satria tsy ao ny fanahy fa makatahaka fotsiny. Halleloia. Ianao sy Jesosy misy aloha mifankazara rery. Ianao Jesosy misy aloha mamaky baiboly ao an-trano. Tsisy zany hoe tena tsy nakany am-piangonana androany dia bedin'i Jesosy. Iza miteny anao fa bedin'i Jesosy raha tsy makany am-piangonana. Tena tsy namonjy fivoriam-bavaka androany dia bedin'i Jesosy. Ianao zanaky dada. Halleloia. Zanaky dada ianao sa tsy zanaky dada? Zanaky dada le any an-danitra resako. Fa tsy resaka hafa ty resahako ty tsisy ambadika politika eto fa tena hoe zanaky dada nandray an'i Jesosy dia zanaky dada. Zanak'Andriamanitra. Ka rehefa zanak'Andriamanitra ianao alatsinainy dia talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady, latsinainy, zanak'Andriamanitra foana ianao. Amen. Anetsena ianao zanak'Andriamanitra. Ao ampianarana ianao zanak'Andriamanitra. Ao ampiasana ianao zanak'Andriamanitra. Any amin'izay alehanao rehetrarehetra zanak'Andriamanitra ianao. Tempolo fanamasina ianao rehefa nandray an'i Jesosy. Tsy hoe alahady ianao vao tempolo fanamasina na sabotsy. Trano fanahy ianao. Tranon'Andriamanitra ianao. Ianao io. Satria io trano rehetrarehetra orintsika io ka trano fivavahana lazaiko anao fa hirodana daholo reo. Fa ianao zay nandray an'i Jesosy no hiara-hiakatra aminy rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra izy. Amen. Ianao zay nandray an'i Jesosy no hiara-hiakatra aminy rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra izy. Alleluia. Dikan'izay kolokolo isan'andro. Vakio ny baiboly isan'andro. Mivavaha isan'andro. Mandraisa tenin'Andriamanitra isan'andro. Manana ny baiboly ianao, manana ny fanamasina ianao, manana fiainam-bavaka. Zay izatra amin'i Jesosy mandrakariva ianao. Alleluia. Fa tsy andry olona foana. D'accord? Tsy tady olona foana. D'accord? Tsy tady tranon'Andriamanitra sy toeram-pivavahana foana. Fa be da be ny rano maloto amin'izao fotoana. Be da be ny fampianaran-tsatoka amin'izao fotoana. Dia ozy ianao hoe tsisy fa atao ahoana fa alao io, tsy zay tsisy. Lazaiko anao fa
na tsara takinina raha sakafo anankiray 750 sakafo mahavoelona daoliny ao fa raha 300 fotsiny pozina dia mahafaty azotsika ve zany no zany za tsy manoro anao pastera na iza na iza za tsy manoro anao trano fivavahana na iza na iza za tsy manoro anao a fikambanana na iza na iza ary za ary tsy manoro anao ny tenako akory fa za tena manoro anao an Jesosy. Jesosy a na aiza no iangonany roa na telo. Mahafinaritra angeo Jesosy io mahafinaritra Jesosy io. Na aiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia izy eo avoana izy. Halleloja. Simple rahalahy miaraka amin'ny Jesosy a. Eny an-jaridaina zany ianao anankitelo nareo na anankiroa mivavaka miresaka amin'ny Jesosy eo Jesosy. Halleloja. Eto Jesosy. Eto Jesosy. Tsy renao ve zany fanatrehan Jesosy? Za tena mandray ny fanatrehan Jesosy. Za tena mandray ny fanatrehan'ny fanamasina. Na aiza ny angonana roa na telo amin'ny anarako dia eo Jesosy. Anankiroa Paul Silas tao an-tranomaizana. Tsy anankiroa izy fa anankiroa izy fa tao Jesosy. Aleo anankiroa dia ao Jesosy. Toy izay amanjatony nefa tsy ao Jesosy. Amen. Aleo anankiroa na anankitelo fa ao Jesosy. Toy izay hoe amonjy convention amonjy fiolambe amonjy fivorimbe nefa tsisy izay Jesosy ao. Volanao fotsiny lany, firenao fotsiny lany, ianao fotsiny visaka. Fa za tena miteny aminao hoe ianao sy Jesosy misy aloha. Ianao sy Jesosy irery aloha. Ianao sy Jesosy irery aloha. Avy eo anao atorony hoe iza ny rahalahiko, iza ny tena miaraka amiko. Jesosy tsy ao anatin'ny ecumenisme falazaiko anao zany. Jesosy tsy ao anatin'ny ecumenisme. Jesosy tsy manao mélange na fivavahana ka sady alaina ny fivavahana ato na alaina ny fivavahana ato na alaina ny fivavahana ato na alaina ny fivavahana ato dia izay metimety ato dia alaiko ato dia izay metimety ato dia mandeha kely ato a dia mandeha kely ato a dia mandeha kely ato a. Fa Jesosy pura. Inona ny filazantsara, inona ny tena voalaza, le nitoriko anao teo dia reny arahana. Reny arahana. Satria masina io tsy azo afangarongarona. Halleloja. Dia hoy Jesosy mahasain'le ny Jesosy tsara foana zany falazaiko anao hoe tsy amelanao kamboty zany izy, tsy amelanao irery zany izy. Ny Jesosy tsara foana. Rehefa nisotro divay ny olona lany ny divay tao amin'ilay fanasana afa baraka fa lany ny divay. Atsoy Jesosy fa Jesosy mahay manova rano lasa divay. Ansoloany Jesosy ny rano lasa divay. Gaga ny mpanao fanasana, gaga ny olona nasaina ny teny mpanao fanasana. Ianao dia tena magaga ianao. Fa ny zavatra ataon'ny olona rehefa manao fanasana dia izay tsaratsara aloha no alefa voalohany. Dia rehefa avy eo rehefa mamimamy ny olona dia le ratsiratsy amin'izay no omena. Fa ianao kosa hatramin'ny farany dia nitahiry ny divay tsara foana. Halleloja. Ohatra zany ny ao amin'i Jesosy. Tsara foana ny ao amin'i Jesosy. Any 20 taona ny mahery zay ny kasihan Jesosy anahy. 20 taona ny mahery. Fa ny androany tena mamy be no maly. Ary ny rapisy molo mamy noho ny androany miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Andao hitehaka mafy an Jesosy tsika. Halleloja. Zany Jesosy zay lazaiko anao zany. Zany Jesosy zay lazaiko anao zany. Fitiavana an Jesosy fotsiny io. Fa tsy resaka fangejana sy faneriterena. Anao zavatra andeha anao andry, andeha anao andry, andeha anao andry. Fa tena fitiavana an Jesosy fotsiny. Dia ny angatahako amin'ny tompo dia tena alatsany ao aminao zay fitiavana anazy zay. Ary tombo aminao zay fitiavana anazy zay. Ary efaly ianao fitiavana an Jesosy. Fa zay tia an Jesosy any niakatra ny an-danitra. Ary le hoe olona mitoetra dia le olona tia an Jesosy. Olona tsy anaty fahotana, olona tsy ray tsy kombakomba amin'ny fivavahana tsy marina, fa tena olona tia an Jesosy marina. Halleloja. Ianao dia nitahiry ny tovay tsara hatramin'ny farany. Ho voalaza amin'ny Luka 12:12. Iza ny mpanompo mahatoky napetraka iandry ny trano ka mameny anjara hanina sahaza ho an'ny olona. Sambatra zany mpanompo zany ozy izy. Raha hita ny tompony avy izy ka mameny anjara hanina sahaza. Fa raha manao anakapo zany mpanompo zany ka hiteny hoe maharitra ny mpapakatra dia lasa izy fa mikapoka ny olona andrasany sady mamahana ny tena sady mamo dia ho avy aingana ny tompony dia anapaka azy ozy izy dia anary azy. Mba ho mpanompo mahatoky ianao ka hitahiry ny teny tsisy kilema mandrapiverin' Jesosy. Amen. Mba ho mpanompo mahatoky ianao ka hiaina amin'ny teny tsisy kilema mandrapiverin' Jesosy.
aleo andeha zay ady, aleo andeha zay fitsapana, fa za miteny aminao fa naindray segondra Jesosy tsy andahoanao. Hoy izy hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Rehefa niteny an'izay izy tsy mandao izy. Andeha izay hiverina any Antananarivo fa Jesosy eto momba anareo. Amen. Ho avy ny fanenjehana, ho avy ny fanenjehana, ho avy ny olona andondona aminao, fa aiza ianao tsy hitantsony, fa aiza ianao zao satria ianao nalala ny marina. Zareo fitiavana ny olona. Aza mitsara, tsika tsy mitsara, tsy anjarantsika no mitsara. Aza manameloka, tsika tsy manameloka, tsy anjarantsika manameloka, fa tsika tozoro tia olona. Halleloja. Tia tsika ny olona rehetrarehetra, izarana fitiavana ny olona rehetrarehetra. Tsika tsy manana olona ho fahavalo zany. Ny fahavalontsika dia ny devoly, fa naratsy eny amin'ny rivotra. Fa ny olona rehetrarehetra dia tiany Jesosy hovonjena, dia izarao ny famonjeny Jesosy ihany koa izy. Halleloja. Fa aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavoka-tsoa, aza mifangaroaro amin'ny fahotana, aza mandeha amin'izay fanompovavahana ka tsy Jesosy ny ivony. Zay aza iraisana tsokombakomba. Halleloja. Jesosy eo foana, Jesosy eo foana. Farany dia zao ny Jaona 5:10 dia hoy Jesosy hoe izany tena voaloboka ary ianareo ny sampany. Izany tena voaloboka ary ianareo ny sampany. Apetraka eto aminao io tena voaloboka io, dia za lasa mandeha veloma. Fa io le tena voaloboka, Jesosy io. Dia manatona ny Jesosy. Numéro téléphone na Jesosy efa anaty Baiboly ao. Tsy maninana tsy anananao ary numéro téléphonako, tsy important zany. Tsy maninana tsy anananao ary ny adresse mailako, tsy important zany. Fa le voaloboka, le tena voaloboka nomeko anao. Tsy efa ampy ve zay? Tsy efa ampy ve zay? Za ngetsinitsinina. Fa napetraka Jesosy koa amahana ny ondry amin'ny fotoana afahako mamahana anao dia mamahana. Amin'ny fotoana tsy afahako moa tsy eo ahako, Jesosy eo foana. Amen la. Jesosy eo foana. Za tsy eo foana, Jesosy eo foana. Halleloja. Izao tena voaloboka ozy. Fa tsy niteny hoe zay pasteur ny tena voaloboka, na ny olona tena voaloboka, na hoe dekôna tena voaloboka, na iza koa le anaran'ireny bishop révérend iza koa i mopera ny tena voaloboka, i profeta ny tena voaloboka, tsy profeta ny tena voaloboka, tsy pasteur ny tena voaloboka, tsy bishop ny tena voaloboka, tsy révérend ny tena voaloboka, fa i Jesosy ny tena voaloboka. Izao ny tena voaloboka. Raha mitoeram-pivavahanao tena hoe manety tena mpitoroteny ka miteny hoe io Jesosy io tena voaloboka, dia zay no izy. Halleloja. Dia inona tsy vitany hoe tazatazanina fotsiny le voaloboka. Fotsiny izy hoe zay miray amiko dia mamobe izy. Halleloja. Hiteny zany atao andeha ny fotoanareo tsika rehetrarehetra eo, fa hiteo amin'izay miazakazaka amin'izay tsika io, dia hiteo raha mamoa ianao zay dia ndraisitra tamin'ilena voaloboka ianao zay. Fa raha tsy mamoa ianao zay, tazaninao fotsiny le voaloboka. Fa tia ny voaloboka dia ianao mila miraikitra amin'le voaloboka. Ianao zany le sampana. Dia rehefa miraikitra amin'le voaloboka ianao misy aina iny voaloboka iny, dia le aina any amin'iny miampita any aminao. Dia rehefa miampita le aina dia mivoaka eny amin'ny fiainanao zay. Dia inona le vo? Inona le vo entina? Le voaloboka. Inona le izy? Fitiavana an Jesosy, fahamasinana, tahotra an'Andriamanitra, fitiavana ny rahalahy, fankahalana fahotana, fitiavana ny fanao voavonjy. Hita eo aminao zany rehefa miraikitra amin'le tena voaloboka ianao. Tsy resaka mianatra ny faculté de théologie io, tsy resaka mianatra école biblique io, tsy resaka mianatra any anaty fampianarana goavana be io. Fa be da be ny manao théologie lazaiko anao fa tsy mahalala an'le tena voaloboka. Be da be manao théologie lazaiko anao tsy natao ahafantarana an Jesosy zany. Ianao ve nahita ny Petera nianatra théologie? Ianao ve nahita ny Jakoba nianatra théologie? Ianao ve nahita ny Paul nianatra théologie? I Paul nianatra dia nianatra moa izy Paul hoe taimborako ireny ary tsy ilaiko. Tiako tenenanao dia zao, tsara ny mianatra, tsy manaratsy an'izany tsara ny mianatra Baiboly, fa raha tsy ao Jesosy tsisy antony zany. Ny fianarana koa mila fantarinao hoe tena Jesosy ve ny ambarana, sa resadresaka fotsiny sy fombafomba fotsiny. Fa miraiketa amin'le tena voaloboka. Halleloja. Iza ny vonona tena iraikitra amin'le tena voaloboka. Halleloja. Jesosy mahita, Jesosy mahita. Mitsangana ianao raha tena hoe za Jesosy handray an'le tena voaloboka. Mitsangana eny am-pitoerana eny. Aza mijery ny hafa mitsangana dia mba hitsangana koa fa anao sy Jesosy rery io tena tsara ranga Jesosy. Mino fa sincère ianao mitsangana io
tsy ho anahy fa ho an' Jesosy. Raiketa amin'ilay tena voaloboka. Inona ny sekret iraiketana amin'ilay tena voaloboka? Vavaka mandoly, vavaka aza mitsahatra, derao Jesosy, ankalazao Jesosy, asandrato Jesosy, obio Jesosy, deklareo mihitsy ny fitiavanao an' Jesosy. Halleloja. Raha sendra fakapalasy fizahan-toetra anao, tonga dia mivavà Jesosy eo, tady ho lava fa vonjeo ankana. Jesosy eo, tady ho tesitra zany fa miditra ao aminao ankana. Jesosy eo, tady ankala olona zany fa miditra ato aminao ankana. Jesosy eo, ohatra ny tady alona zany, miafinao aminao a Jesosy. Mivavà. Halleloja. Ahoana ny iraiketanao amin'ny tena voaloboka? Vaky io tenin'Andriamanitra io. Satria io teny io dia teny fiainana. Io teny io manome fiainana. Halleloja. Io teny io manome fiainana. Ary vaky io teny io fa ao Jesosy. Manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, Jesosy ny ambaran'io. Jesosy no ambaran'io. Halleloja. Izy le alfa sy omega, izy le fahazavana zao tontolo zao, izy le mofinaina, izy le fananganana maty sy fiainana, izy le vavahady, izy le fahazavana zao tontolo zao, izy le mpanao ny trano tsara ho anao, izy le manasa ny tongotrao, izy le mivavaka ho anao amin'ny jaolina toko fafito ambin'ny folo, izy le nandraisin'ny fahafatesana, izy le tena voaloboka, zay rehetra ilainao rehetra dia ao aminy. Halleloja. Ary tsy ho feno ianao raha tsy eo amin'i Jesosy irery any. Ny fiangonana tena fiangonana marina ary vonona iara-iakatra amin'i Jesosy ny amin'ny raha lanitra dia fiangonana manambara an'i Jesosy, tsy misy fangarony. Halleloja. Ny fiangonana vonona iakatra reo avy Jesosy ny amin'ny raha lanitra dia ny fiangonana tian'i Jesosy. Ary rehefa tian'i Jesosy dia mankahala fahotana. Halleloja. Vavaka tenin'Andriamanitra dia inona ihany koa? Mijoroa vavolombelona ho an'i Jesosy. Fa arakaraka ny ijoroana vavolombelona, mahatonga anao mijoro ary atonga ny hafa ho vavonjy. Hivavakintsika. Ianao no angatahako tonga dia hiresaka amin'i Jesosy. Tonga dia miresaha amin'i Jesosy. Anao a Jesosy hoe ifony raha ohatra ny nanompo olona ianao hatramin'izay. Ifony raha ohatra ny olona nijerenao hatramin'izay. Ifony raha resaka anaram-piangonana sy anaraka toerana no ny andresanao hatramin'izay. Fa androany Jesosy tsisy fangarony. Teneno izy, anao a Jesosy hoe, anao tanteraka a Jesosy hoe, anao mantolo a Jesosy hoe, ianao ny mpanjakako, ianao ny tompoko, tsy manana olo-kafa fa ianao ihany. Ny adinao, ny fitsapanao, ny enta mavesatra rehetra aminao, ny olanao lazaiko anao zany fa tsy misy tsy hovavan'i Jesosy. Halleluja. Eto Jesosy, eto avoantsika Jesosy, eto Jesosy androany mandrotsaka ny fanahy. Halleluja. Raiso zany fanahy zany, raiso zany fanahy zany mampirehitra anao amin'ny fitiavana Jesosy. Mahatonga anao hiaiky fahotana, mahatonga anao andao zao tontolo zao, mahatonga anao andalo nofo rehetra. Asapaka iara-mamasantaka iara-fafa robapaka iasapafaya masantaka iafamamasa iara-mamas. Eto Jesosy anao ny foko Jesosy, anao Jesosy ireo olon'ireo, olo tena izy. Angatahako ny arovanao azy amin'ny ambodia, angatahako ny arovanao azy amin'ny mpangalatra sy ny jiolahy, angatahako ny arovanao azy amin'ny mpaminany sandoka sy ny mpampianatra sandoka rehetra. Angatahako Jesosy nitehirizanao azy eo ambany tana maherinao. Halleluja. Raiso ny fanamasy eny am-pitoerana misy anao. Halleluja. Itiavanao an Jesosy bebeko. Eto Jesosy androany, eto Jesosy androany. Mahita anjely maro be manodidina atsika, mahita anjely maro be mitondra siny, fiaino rano madio, ararany aminao, manasanao izy amin'izao fotoana. Dioviny amin'ny teniny ianao, dioviny amin'ny rano velona ianao. Oh Jesosy, oh Jesosy, rapapaka iara-mamasanta fayama, rapapaka iara-papayalitaya. Halleluja. Kasika anao ny fanahy amin'izao fotoana, iakenao ny fahotana ary tiavanao an Jesosy. Halleluja. Saotra dada ny amin'ny fanatrehanao, saotra Jesosy ny amin'ny fanahinao masina. Halleluja. Joroatra any rahalahy, joroatra any rahalahy, efa natsony Jesosy ianao, tsy fony ianao, sarobidy eo aminy ianao, ary fanaka voafidy ianao fitondrana ny anarany. Ankonana masina ho aminy, ankonana matahotra an Jesosy, ankonana iantsona ny anaran Jesosy,
ary fitaovana izarana an Jesosy. Halleluja. Rapapapapa yasakama yala fama. Rapapapa saka yala fama papa yasantaka yala. Za mahita ny alahelonao ary za mampitony ny alahelonao amin'izao fotoana. Za mahita ny vesatra rehetra amin'ny fiainanao ary ny latsa sy ny ratraponao vokatry ny nataon'ny olona. Androany Jesosy manao opération, manasitrana ny fonao. Androany Jesosy manasitrana ny fonao. Ianao zay mbola mitahiry alahelo, avitsoro zany. Ianao zay mbola mitahiry fatezerana, avitsoro zany. Fa lehibe ny fitiavana omeko anao. Arotsako tsisy fetra ny fitiavana omeko anao. Arotsako tsisy fetra ny fanahako. Halleluja. Ianao Jesosy miekipe an'izao fiangonanao eto Mahajanga zao. Tsy misy anarana zao fa anao. Ianao miekipe ny rahalahinao. Ianao miekipe Jesosy ny zandrinao. Naran Jesosy. Halleluja. Mandany asan'ny maizina rehetra, mandany tsy fahamarinana rehetra, mandany rehetra tsy avy amin'ny Jesosy fa mijoro vavolombelona. Oh Jesosy Kristy. Labababasa yaramamavafaka yaramashandaka yala fafafa yamashu. Ramababasandaka yala fama masaya. Resu fanamas, resu fanantu, resu fanantu. Aza matahotra ianao raha enjehana. Aza matahotra ianao raha tenenana rasy noho ny amin'ny Jesosy. Fa io ny voalaza, fanany voninahitra anao aminao. Fanany voninahitra ao aminao. Resu ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy. Iny aminao, iny ny tanany tompo any aminao. Halleluja. Mametraka ny tany any aminao Jesosy. Halleluja. Miaramila ny Jesosy. Fiadiry famarinana. Jesosy eo izarazara zay rehetra mombanao, te alalany iray handray ny ostry ny fanahina. Jesosy eo izarazara zay rehetra mombanao, te alalany ray, te alalany ray handray ny ostry ny fanahy. Jesosy eo izarazara ao, Jesosy eo zarazara. Halleluja. Jesosy eo zay rehetra mombanao. Anara Jesosy mitrapitraranao. Halleluja. Mpanompo matoky, mpanompo matoky, mpanompo matoky. Mahereza mivavaka ao amin'i Jesosy. Mahereza mandray ny tenin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Halleluja. Tompo anokatra ny masonao. Tompo mampafantatra marina ary tompo hiaro anao. Jesosy matahiry anao. Jesosy miasa amidra aminao. Halleluja. Jesosy, ianao Jesosy no mandray, ianao no mikasika, ianao no mamonjy Jesosy eo. Halleluja. Jesosy mapetraka aminao izy Jesosy. Ianao tia azy Jesosy amin'ny fitiavana tsy mety levo. Ianao Jesosy mampaharitra ny famondraponao. Ianao Jesosy tia azy ary mandray azy eo an-tananao. Isy ny ankohona mba ny fahasoavanao, mba ny volelanao ary mandray ny fahasoavana feno avaninao. Halleluja. Jesosy malala. Anara Jesosy. Jesosy ny mpamonjy. Jesosy manasitrana. Jesosy manafaka. Halleluja. Mandroso Jesosy. Mandroso Jesosy. Jesosy mitahiry anao fa za matahotra ianao. Zany miady ho anao fa ianao angina. Zany mameteny eo ambavanao. Halleluja. Halleluja. Jesosy malala. Ianao mitahiry azy Jesosy. Ianao mampahiry azy Jesosy. Ianao manohana azy Jesosy. Ianao manome azy ny helatra. Andeha izy tsoreraka, azakazaka izy tsosasatra. Jesosy miandany aminao. Jesosy manosaka ny fahasoavany sy ny fitahiny eo aminao. Jesosy miaro anao eny ambony volonelany, ao anaty volonelany, eo ambany tanana mahery. Halleluja. Misaotra dada. Foko anao ny fisiko. Fonao an Jesosy ve ny fisinao. Novonjenao ao ka anjakao. Fenoy ny asirasira ny asinao.
velao an Jesosy ny fiainantsika. Za miteny aminao, velao an Jesosy ny fiainanao. Ainy no mitondra anao. Alleluia. Ainy no mitondra anao. Alleluia. Ika ianao Jesosy. Jesosy mitahiry. Jesosy mampianatra. Jesosy miazo. Ankonana masina eo aminy. Ankonana matahotra azy. Ankonana tia azy marina. Alleluia. Tahiny Jesosy. Izy dia ray karakara mitondra tena. Karan-kamboty. Izy ilay mpiandro tsara. Manotra ny eny amonjy miondra. Alleluia. Mianara Jesosy. Alleluia. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Alleluia. Alleluia. Jesosy. Jesosy mitahiry ianao. Mijoroa amin'ny fahamarinana. Mijoroa amin'ny fahamarinana. Te halala ny ray. Te halala ny ray. Andray. Jesosy malala Jesosy manasitrana anao. Jesosy manasitrana anao. Jesosy manafaka anao. Lara Jesosy matomatotra. Kejana le ratsy. Fiteana le ratsy tsy anankira zany amin'ny anaran Jesosy. Manasitrana anao izy. Atsakao ny taranao izay maniry ny famanginy Jesosy. Atsakaonao moa ny taranao izay maniry ny famanginy ny tompo ary ny fitehirizany aminao. Fa manrotsaka ny fanahany izy eny aminao eny amin'ny fitoerany eny. Eny am-pitsanganany eny mandray ny fanahany ianao. Fanahy io tsy hamery anao io. Io fanahy io tsy hamery anao io. Io fanahy io tsy handiso lalana anao io. Fa io fanahy io dia mitarika anao amin'ny fahamarinana io. Ary io fanahy io dia ampafantatra anao an Jesosy irery any. Raiso ny fanamasina. Raiso ny fanamasina. Raiso ny fanamasina. Alleluia. Amin'ny anaran Jesosy. Raiso ny fanamasina. Fa tsy ho diso lalana ianao. Tsy ho diso lalana ianao. Fa dia amin'ny fahamarinana. Amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Saotra dato. Alleluia. Fa faran'izay tiako sy tena tiako ianao Jesosy. Alleluia. Tahiny Jesosy. Tahiny Jesosy. Jesosy ianao tia azy. Jesosy ianao miazo anazy. Jesosy ianao manome fiainana. Ny fiainana be dia be ho azy. Metrako aminao momba azy rehetra. Teti-dratsy le ratsy amin'ny fiainana tsy hanan-kery zany. Sopatsopatra le ratsy tsy hanan-kery zany. Ny asany maizina dia sakanana amin'ny anaranao tsy manan-kery zany. Fa ho zaza tia anao Jesosy. Ho zaza matahotra anao Jesosy. Ho zaza velona ho anao Jesosy. Alleluia. Alleluia. Afaka mahazo toerantsika. Afaka mahazo toerantsika. Isaoriny famanginy Jesosy ianao. Misy aminao ve ka efa nanolo tena ho an Jesosy marina kanefa tsy mbola vita batisa. Le mandray ny batisa dia lazaiko anao batisa ny fibebahana. Ny atao hoe batisa ara-baiboly. Ny batisa ara-baiboly. Manasanao misy hamaky ny baibolinao dia hijery izay voasoratra ao anatin'ny baiboly. Fa ny voasoratra ao anatin'ny baiboly dia olon-dehibe ny natao batisa. Ny voasoratra ao anatin'ny baiboly dia olon-dehibe ny natao batisa. Olona niaiky ny fahotana ny natao batisa. Olona mitady fieritreretana tsara amin'Andriamanitra ny natao batisa. Fampianarana nampianarana ana tamin'ny fahiny dia ny zazakely ny natao batisa. Kanefa rehefa mijery anaty baiboly dia tsisy zazakely natao batisa tao. Natao batisa fa mifono mbola kely noho ny fitiavan'ny ray aman-dreny koa. Fa rehefa nisokafan'ny tompo ny masoko dia nampahafantarany tompo fa tsy araka ny baiboly iny batisa iny. Noho izany miverina ao amin'ilay loharanontsika. Miverina amin'ilay voasoratra anatin'ny baiboly tsika. Ary olombelona tsy olombelona ny ilantsika fity fa Andriamanitra Jesosy Kristy no ilantsika fity. Ary izy no mahatoa antsika teo amin'ny hazofijaliana. Zay nataony no ataontsika. Zay mino any asa ataony ny ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy. Rehefa mandinika ny fiainan'i Jesosy 30 taona Jesosy natao batisa. 30 taona Jesosy natao batisa. Fa tsy natao batisa tamin'ny mbola kely. Natolotra izy tamin'ny mbola kely. Hafa ny fanoloran-jaza, hafa ny fanaovana batisa. Olon-dehibe ny bebaka ny natao batisa. Voakasiky ny tenin'Andriamanitra ny Jiosy ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 rehefa nitory teny Petera. Inona ny tokony ataonay hozy izy matsehan'i Petera? Dia hozy Jesosy hoe mibeba ka aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo azonareo famelan-keloka.
3 natao batisa olon-dehibe avokoa reo mamakiny asan'ny apôstôly rehetra fa ny olona nybebaka tao dia olon-dehibe natao batisa noho izany teo ankasitrahan'Andriamanitra ianao te hiaina araka ny voasoratra ianao ary te handray ny fanamasina bebe kokoa hatrany ianao aza miziriziry amin'ny fampianarana voatolotry ny razana izay noho ny tsy fahalalana fa miverena atao amin'ny loharano dia vakio marina ny baiboly fa ny natao batisa tato dia olon-dehibe ny bebaka marina raha ny bebaka marina ianao androany kanefa ianao tsy mbola natao batisa nasitrika tany anaty rano tsy feno ny fibebahanao satria taka ny olona maty ianao rehefa nanolo tena ho an' Jesosy kanefa ny maty raha vao tsy alevony dia manimba ny tontolo be tabe ny olona nanolo tena ho an' Jesosy nefa tsy natao batisa maty fotsiny izy fa tsy nalevony tsy feno ny famonjena tsy feno ny fanovana fa rehefa maty ianao ny ara-maty tamin'i Jesosy tsy maintsy alevony ianao ary miara-tsangana amin'i Jesosy indray tsotra zany ny tenin'Andriamanitra tsisy formation herinandro ray volana sy ny sisa fa ny olona rehefa nibebaka tao anaty baiboly dia natao batisa teo no eo natao batisa teo no eo ary tamin'ny anaran'i Jesosy ary izay olona natao batisa rehefa avy eo feno ny fanamasina nahazo hery ary ny nandroso niaraka tamin'i Jesosy manome okazion aminao Jesosy androany raha te ho isan'ny ankasitrahany ianao ary te ho isan'ny ankariny ianao rehefa miverina any amin'irao lanitra Jesosy amin'ilay hoe mitoetra dia meteza hiara-maty sy hiara-tsangana aminy amin'ny fijoroanao vavolombelona amin'ny alalan'ny batisa noho izany misy ve eto voakasiky ny tenin'Andriamanitra voakasiky Jesosy Kristy ary tapa-kevitra mihitsy hoe tena nolo tena ho an' Jesosy ahako ary vonona no atao batisa mitsangana eny am-pitoerana ary vonona ianao hoe tena roso ny dia tena ho an' Jesosy amin'izay tokoa tia mety misy point d'interrogation be tabe mandesa ao amin'ny lohanao ao rehefa ny teny an'izay fa valiany Jesosy ianao tsy kelikely reny tsangana ianao izay teo atao batisa tsy avela Jesosy irery ianao fa tianao izy ary hivavaka ho anao hiresaka isika rehefa avy eo dia ho ataontsika izay batisa izay tsy misy atakandro tsy misy resaka rabolo io narakitra tsy misy tenue io tsy misy fety be io tsy misy resaka certificat io fa atao batisa tsotra fotsiny noho ny fitiavana an' Jesosy halleloia sotra dado sotra Jesosy mbola misy misalasala mbola miantso ihany ny tompo mbola miantso ihany ny tompo mbola miasista ny fanamasina zao no andro ankasitrahana zao ny andro fankasitrahana zao ny ora famonjena izao ny fotoana aza velo ho mandalo ny teny aza velo ho mandalo ny teny aza velo ho mandalo ny teny fa ikeo zany ho famonjena ao anao sodranao Jesosy malala ny amin'ireo reto vonona no atao batisa amin'ny anaranao ianao nitahiry azy ireo hatramin'ny farany ianao no mpianatra azy ary ianao no mpijoro azy ireo Jesosy anao ireo Jesosy fa tsy anay anao ireo Jesosy fa tsy anay ary zanako sy ny asan-tananao dia adidinao ihany Jesosy malala sotra dado amen mijanona kely nareo rehefa avy eo zany dia miara mivavaka tsika dia tenenina aminareo ny programan'ny batisa mazoto toerana dia azadiny rehefa avy eo miresaka kely tsika aza matahotra ninina tsisy ambadika tenako tsara tsisy ambadibadika mihitsy io fa tena hoe tianao Jesosy ary fitiavan' Jesosy ianao tena tsara Jesosy halleloia zay ny fotoanandroany apetraka amin'ny tompo izay toy ny fotoana amin'ny amin'ny manaraka satria mety be mangetaheta eto majanga mbola veriny zay amin'ny fotoana sitrapon'ny tompo mahana indray fa aloha zay ody kely aloha zay aloha aka resource indray dia miverina indray zay hitondra tenin'Andriamanitra amintsika mandra-pahatonga zay rehetrarehetra zay vava foana mandraisa foana tenin'Andriamanitra mandrosoa mandrakariva ao amin'i Jesosy amen misy taratasy ao misy velo misy kahie kely ao misy kahie kely ao raha tianao asiana contact anao
fasana vaovao anao anoratana ho anao eo koa anao afaka mireny contact anay zany rehetra zany voninahitry jesosy daholy ilaina miara fampitantanao am jesosy ilaina miara mandroso am jesosy antsitrapo zany raha tea metraka nahararasy contact anao ilazany any vaovao ny am'toy azy hoe fitoriana sy fampianarana eto majanga dia apetrao ny contact raha tsy moa afaka mijery anao amin'ny site www.miomana.com na amin'ny youtube kristianina ve na koa amin'ny fahitalavitra tokony mbola nohy fitoriana zay amin'ny fahitalavitra eto M3 TV dia apetraka amin'ny tompo ny fanatanterahana an'izany zay ny fotoana dia hoy jesosy hoe impiry moa ty ambombanao tahaka ny fambanireny akoho mizanany saingy tsy nety ianao fa androany mino afanety ianao dia eo ambany volonelany jesosy ianao za matahotra zany ianao eo ambany volonelany ianao raiso ny salama faraiky amin'ny 10 anao oentinao mamakivaky ny fiainana vakinao alohan'ny atory fa ny mitoetra eo ambany fireneny avo indrindra monina eo ambany mialiky ny tsito tahotra tsy amely azy ny ororo tsy amely azy na isy lavo ary arivo akavanana raha alina eo amin'ny akavia ijery masy fotsiny ianao fa tsy ampaninina anao zany miraikitra am' jesosy ny fitiavanao amen iary ivavaky tsika dia iravytsika rehefa avy eo jesosy eo misaotra fa niasa teto ianao misaotra ny amin'ny teninao zay afaka anafafy ary misaotra ny amin'ny vo afaka anafafy misaotra ny amin'ny fo marobe tany tsara zay nandray ny afatra androany apetrako aminao izy ireo jesosy tahiry azy hatramin'ny farany ianao ho amin'ny fitiavana anao amin'ny fahalalana tsara anao amoky amahana azy ireo ianao ampianatra azy ireo ianao arovy izy jesosy amin'izao vaninandro sarotro zao am'ireo ambodi sy jiolahy am'ireo mpangalatra sy jiolahy am'ireo ambodi mito am'ireo mpaminany santoka arovy jesosy eo rehefa nomena azy ny teninao dia tena iaina amin'ny fahasoranao amin'ny teninao izy ireo petrako aminao ny herinandro vaovao any petrako aminao ty weekend ty petrako aminao ny fiainany ray manontolo misaotra fa ianao no miteny hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperany zao tontolo zao misaotra fa ianao no miteny hoe na dia mandra-patitra ao aza dia tsy miova ary mandra-pafotsy volo anao dia zany sahirana izao no nanao izao ny tondro izao no anafaka aza matahotra aza miororo dia ny fahasoavanao jesosy eo ny fiadananao jesosy eo fitsaranao ny ho amin'izy ireo tsirairay avy matoky halleloia anao jesosy ny fanjakana anao ny hery anao ny voninahitra mandrakizay amen isaoranay anao amen ary amin'ny anaranao no anaovanay an'izao batisy zao rehefa napetraka ho tanterahany zany dia tehirizo aminao izy ireo jesosy tanterahanay zany dia tena ianao ny azona azy ireo hatramin'ny farany fisarobaka azy amperan-tananao ary ianao no manositra ianao no miaro azy amin'ny fampianarana sy ny fampianarana sambo ianao no mpiandro tsara ary ho reny hatrany ny feonao tompo ary rehefa tsy feonao dia ho fatany ary tena iroso aminao mandrakariva izy hitompo tsara ao aminao ianao nefa mamefameza-pahasoavana ho an'ny tsirairay avy ianao nefa manoro ny tsirairay avy ho amin'ny sitraponao ary tena ibanjana anao hitompo ao aminao izy ireo ianao tena akavanao amin'ny fiainan'ilay manontolo ho fahavolombelonao sika eo amin'ny jaona toko faefatra hoe rehefa hitan'ny mpianatra fa nanao batisa jesosy izy dia nanoratra ve jaona be hoe nefa tsy jesosy ozy nanao batisa fa mpianana nanao batisa zany hoe ny mpianatra tompo zany manao batisa tina tenena aminao zany hoe zay rehetra ireo zay anao batisa anao dia mpianatra jesosy ary ny tena zava-dehibe toeponao olona ho an'i jesosy tena hoe eona tena jesosy tena zay tena hita jesosy zay dia ny manaraka zay rehefa hitory amin'izay anao kilaza tsara maro ny noresinazy maro ny lebebaka ka voakasiny tenin'andriamanitra ianao ihany dia nataka manao batisa koa zay lebebaka zay olona manolo tena zany dia ianao rehefa mpianatra jesosy dia manao batisa azy koa marak'izay zany hoe tandokona foana ihany koa ny hoe fahamasinana foana koa anatin'izay rehetra zay lahy manao batisa ny lahy ny vavy manao batisa ny vavy na rehefa manao batisa ny lahy sy ny lahy
Zany hoe tena ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra. Amen. Ireo daholo